an-trano katreto fa misy minitra sy segondra ray izay irahantsika miara manomboka iraisantsika fosy anomezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika indray androany mba ho fo iray no hitan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, na dia maro samihafa aritsika fa etaeta ray etaeta mbola tsy nisy ohatr'izany indray no itsika eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra androany, satria miankina amin'izay etaeta izay ny zavatra rehetra. Ianao rehefa tonga any am-pianarana ka ianao mahafantatra misy fotoana ianao ohatran'ilay kamokamo iny dia ohatran'ny tsy dia miditra loatra ny fanazavana na ny izay miresaka aminao na izay mety manodidina anao eo, dia ohatran'ny tsy dia tena tafiditra tsara ao am-pianarana ianao rehefa tsy mivonona arak'izay. Fa androany ianao mino fa ao anatin'izay fahavononana feno izay ao anatin'izay etaeta izay ao anatin'izay fisokafana andrainy sy iaino ny amin'izay fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambarana sy amin'ny alalan'ny teniny, dia raisintsika ho fotoan-tsarobidy sy tombotsoa-pahasoavana hatrany ny fahafahantsika manatrika sy miaona eto androany. Asandrato ny tananao dia homan'ny fonao aneo fisaorana sy fankasitrahana feno. Mety maro ny andro nandalo ary tena miazakazaka ho tonga ho volana ary mbola nanitsaka ny volana jontsika isaory an'Andriamanitra. Makasitraka anao izay Andriamanitra rainay tsara indrindra ny amin'ity fotoana ity voalohan'ny volana ao anatin'ny volana jona izay ny tantananao anay tsiraray avy noho ny amin'ny fahasoavanao, noho ny amin'ny famindraponao, noho ny amin'ny planinao anay tsiraray avy sy ny amin'izao irako izao. Tsy manana teny afa-tsy ny fisaoran'izay fankasitrahana fanandratana anao ilay mendrika indrindra ilay Andriamanitra tsy toa, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ilay masina indrindra, ilay fahamarinana, ilay tompony hery sy ny fahefana na ary ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra be voninahitra, ilay Andriamanitra mitoetra amin'ny seza fiandrianana ary mendrika nomena ny dera sy ny ady, ny fitsaoana sy ny fiankofana feno. Ianao no aoka hisandratra, ianao no aoka ahatanteraka indray ny sitraponao androany, ilay maso mandidy amin'ny fahefana, ilay manana ny fihevitra tsy araky ny fihevitry ny olona fa ilay fihevitra ilay Andriamanitra. Makasitraka indrindra anao izay eo amin'ny fanatrehanao no mapety ary eo mavo anay mangetahita sinoana izay dia hoy ianao hoe ianao no amoky anay amin'ny fahamarinana androany, manokatra ny momba anay rehetra ny amin'ny fonay mba ho tonga tanolona ka nyry ny teninao, ka tonga fanasy fiainana tokoa ny teninao mba hirosonay sy hijoronay iainanay an'izany firaisana aminao zany ilay Andriamanitra mahatanteraka ny sitrapony ary afaky ny manao izay tianao eo amin'ny fanatrehanao. Misaotra indrindra Tompo satria Andriamanitra ny fahatsarana koa ianao ary ny zavatra rehetra izay ataonao dia tsara avokoa, ka raisinay amin'ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho amin'ny fiankofana tanteraka. Makasitraka indrindra Tompo, misaotra ny amin'ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny ankohonana, misaotra ny amin'izay niainana, misaotra ny amin'ny omaly, ny amin'ny anio, ny amin'ny ampitso, mba ny zavatra rehetra izay misy sy iainanay sy lalovana dia tsy mampiova ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao, tsy mampiova any maha Andriamanitra le antokana nanome ny zanaka ao laha ho tokana mba ho famonjena anay. Dia makasitraka indrindra ny amin'ny famonjena voninao aminao noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo, ho anao ny dera sy ny ady ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo fa efatra amby valopolo Salamo fa efatra amby valopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. No etintsika miaraka maneho ny etaeta sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ity maraina vaovao ity. Salamo fa efatra amby valopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ende ny hatsarany tabernakelinao Jehova tompony maro, manina sady votonala elo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko.
ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny ny tsikirito mahita trano ary ny tsiditsidina mahita kano azy sy ametrahany zanany, dia ny alitaranao Jehova tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony ny lalàna. Amen. Ianao tokoa ilay Andriamanitra izay andrandrainay sy omenay voninahitra eto amin'ity toerana ity. Mangetahitanao tokoa ny momba anay rehetra, ny fonay, ny ainay, ny fanahinay, ny momba anay rehetra, dia mendrandra sy mangetahitanao androany. Tsy ho fotoana fahazarana sy fotoana sabotsy andehanana aty amin'ny centre fotsiny. Ny fotoana androany fa fotoananao ary akanesanay amin'ny fanatrehanao. Teninao no hoe tsy ampy ny fiombonana fa midira amin'ny firaisana. Dia fotoana nomenao anay tsiraray avy ahafahanay miaina sy miditra, mianatra dia mantrarainay mba ho tanteraka amin'ny firaisanao aminao. Miandrandra anao izay Andriamanitra androany. Eto amin'izay tianao, aoka napaka feno ao anatinay tsiraray avy ianao, ka ny fanainao masina izay isaoranay anao sy hanomezanay voninahitra anao. Ilay mpitaridalana, ilay mpampianatra, ilay mpampahery sy mampijoro hatrany, mba meno ny tsiraray avy ihany koa androany. Ho fanahy, ho mpanampy marina tokoa, ahafahanay mahatakatra, ahafahanay miaina n'izany fanatrehanao zany sy firaisana aminao zany. Anambara ny fahamarina ny fanambaranao marina tokoa atao anatinay. Makasitraka indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ito hivavakantsika dia dao hiteny amin'i Jesosy indray hoe tompo tonga soa eto ianao. Aoka ao anatin'ny fonao ao dia ahitan'i Jesosy ianao ary azo antoka hoe tena eo naminy marina. Sokafy ny vavanao dia mivavaha dia maneho etaeta aminy androany eny Jesosy eo, manasa anao indray ho tonga soa eto amin'ity toerana ity, ho tonga soa ato am-poko indray. Aoka ny tontolonao Jesosy no hitondranao aoka ho feno etaeta atao anatoko Andriamanitra hiona sy hiombona aminao. Ary androany Jesosy tena andray anao indray zay dia andray anao am-pifaliana, satria azonay antoka hoe ianao no arena tsara indrindra ho anay. Ary misy safidy tsy mahafaty antoka indrindra sy tsy mandisy fanantenana dia ny safidy no ao aminao. Tonga soa Jesosy. Raisinay am-pifaliana ny mpanjaka sy tompony tompo. Raisinay am-pitiavana be ilay namonjy anay, ilay maty ho anay, ilay nitondra ny elokay rehetra teo amin'ny hazo. Tonga soa ianao Jesosy. Teneno mihitsy Jesosy androany hoe tonga soa amin'ny fisainsainako ianao, tonga soa amin'ny fieritreretako ianao, tonga soa atao am-poko ianao Jesosy eo. Inzay tompony feonao, reko ianao am-poko ao, fa maniry mafy anao, te hiombona halalana. Zay tompony feonao, reko ianao am-poko ao, fa maniry mafy anao, te hiombona halalana. Mandroso Jesosy eo, tonga soa ianao e, fa maneranay fanatrehanao, maniry ny foko dia hitoeranao
Rametenao de ray suisse lazao tongaso ediana tumpo lazao ya tongaso Yeah.
Mazakanay tonga soetana tonga solay maminay indrindra tonga soetana naverentsika farany raisinay amin'ny fanatana amin'ny fanatana amin'ny fifaliana amin'ny fifaliana akafian'izany fanatrianao izay amin'ny fotsiny izay Jesosy androany anadiny tenanay anadiny izay rehetra atrehanay fa hisafidy ilay essentiel indrindra dia ny ho akaiky ny fonao lanitra ho ahy Jesosy eo ny fanatrianao.
Jesus now, era no velo na. And now let him fail, Jesus. Mavuk suni fanai, cidade a fintsuni, a voia Vaiana, hallelujah, Vaiana, oh, Vaiana, ramar nam nós andilação, Vaiana. Safize lalana tiako aletsony azy Jesosy fa mba faniriko sitraponao tanteraka fiainako tsy ho mpandatra tsy ho mpametraka fa ho zaza-piankina aminao manaiky ny fitondranao rehetra tsy hoe manaiky tsy fidiny fa manaiky amin'ny fo zay fanapakevitra any amin'ny fiainako manomboka androany Jesosy aoka ho foana nofinofiko fa nofinofinao tanterao amiko ka ninina manjoa dia atoky ianao sotra Jesosy nasarotra Such
Sentado para
Fantatry Jesosy fa ianao tsy hamelanay ato rery. Ianao ilay fanapana tenanay fa indro momba nareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Ka tsy hitodika hijery tafiolo izay fa hifantoka kosa hoe ao amin'ny sambo ny fiainanay avy ianao. Fa tant que eo ianao Jesosy afaka manam-panantenana izay fa hoany aminao mandrakizay. Tehirizay fanamasonao, tsy herikerika, tsy mora reraka, tsy hijery olona fa hijery ianao Jesosy. Ka ninona fahasarotana dia fandresenao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary efa nomenao anay ny anarana hoe zanaka. Aoka andresy izay ninona fakapanahy, ninona zavatra rehetra alefa ny devoly anapotehana ny finoanay dia ho isan'ny joro izay. Afierany le tianay. Mba ho fierany aminay ianao Jesosy indray androany. Ka tsy tanondrika hijery fahoriana sy aretina izay. Tsy maninona. Mety ho sarotra amin'ny lalanay. Mety tsy ho mora. Fa azonay antoka Jesosy fa raha tananao ny tananay. Ahitanao izay. Nasarotra Timai tulalu aku
izay nitazomon'i jesosy tsy alamy mitehaka mafy ho any jesosy afaka mahazo toerantsika tompoko azafady fiadanana tompoko nijoroako e dia ho voninahitra Andriamanitra rery ihany nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanay dia nitondrany ihany koa hatramin'izay ifonako pasitera fa zavatra roa noteneniko hoe hijoroako vavolombelona fa nefa misy zavatra iray nataon'i Jesosy tany amin'ny fivoriam-be dia teny Jesosy hoe tenenina ilay izy dia ho teneniko satria hatramin'izay nangetaheta fatratra hoe aiza ho azy Jesosy no misy mpanomponao tena samy mijoro amin'ny fahamarinana tsy hoe tsy mijoro amin'ny fahamarinana akory ny sasany izay nalehako hatramin'izay fa ohatrany hoe ronom-panahy dia tena efa mangetaheta hoe vetikanina zany amin'ilay izy dia teny nandeha teny foana ny fotoana tamin'ny fivoriam-be iny amin'izay tena reko Jesosy ny teny tamiko hoe valikozy izy ny teny ilay fanontanianao sy fangatanao hatramin'izay indro ianao nataoko tonga ato dia ireo ilay izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa tena hoe hitako sy tena azoko ilay tena nitadiaviko hatramin'izay Jesosy aloha efa teo foana fa ilay etaetako hoe aiza ny tena misy vetikanina dia izay ny voalohany dia mivavaka nataoko tamin'ny matetika hoe hatramin'izay nandeha tamin'izay tiako alefa amin'izao tena hoento an'izay hitarianao dia rehefa tonga tany an-trano amin'izay latsinainy dia nitenen'ny tompotrano izay hoe tsy maintsy miala ao amin'ilay trano hipetrahanay misy zandriko iray dia bandy iray izay miara-mipetraka aminay dia rehefa niteneniny izay hoe tsy maintsy miala ao dia hoe hiezaka hitady trano dia rehefa hoe hitady trano efa izay tsy hita ihany koa ny vola rehetra tao an-trano izany efa tsy miasa fa asa isan'andro izay ny telo isaky ny herinandro miasa any amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny ray ato ihany dia 5,000 isan'andro dia nisy vola hoe nomaniko hoe iva anaovana sakafo dia amidy dia atao fanampinasa izany dia nefa tsy hita daholo izy na niofa trano na ilay zavatra tao dia rehefa tsy hita ilay izy dia hoe hoaiza izany ny tany alehanay dia teo verevitra dia za tsy nanana tahotra mihitsy isaorako anazy fa tena hoe nitoetra ilay fiadanana tato anaty dia zandriko nytomany hoe hiverina any ambanivohitra izany ozy izy ny teniny dia ozy izy nitaoko kalma dia ilay bandy iray niara-mipetraka anay koa dia ahoanty dia za nataoko hoe indray fantatra indray io dia niandrasako nivoaka daholo ny tao an-trano dia tonga dia mipetraka dia mivavaka nataoko hoe Jesosy eo an-tananao fiainanay tsy tonga eto hitaraina fa isotra ame voninahitra ny anaranao satria efa mihoatra ny vitanao taminay tsy ampamfiry ny zavatra efa nataonao taminay zany mivavaka nasandratra avy eo ry havana miantso an'izay ny namako aloha ho antsika izay hitsangana eto hijoro vavolombelona dia iangaviana amin'ny fahalemem-panahy isika mba somary afoezina satria lasa maka fotoana be nefa mbola isy fampianarana sy teny Andriamanitra rehefa avy eo tahin Jesosy dia manana ray minitra ianao amarana ilay témoignage misaotra tompoko dia niantso an'izay ilay namako dia niteny hoe misy trano akeo ozy izy niteny ato efa voalohako niofany dia nefa ohatra ny tsy arako indray ozy izy niteny dia sao dia hifindrindry dia tena hoe tena misaotra an'Andriamanitra fa tena hoe ka izy efa manana lalana fitondrana dia niteny tao an-trano hoe misy trano dia niteny izy hoe fito alina niofany dia ozy izy natao ilay bandy hoe fa efa tena tsy misaina ve fa anty ozy nytaona vola tsy misy dia inona ny idirana an'izany dia Jesosy niteny hoe andehanao sa tsy andeha dia nandeha dia tafafindran'izay amin'izao tena hoe voninahitra fa nitoetra ny fiadanana dia farany sisy farany noho ny amin'ny fotoana dia ho afoezina nisy olana teo amin'ny reniny sy ny teo amin'ny anadahany dia rehefa nentina teo amin'ny Jesosy dia nilamina ilay olana izay lisy saty izay ndao tsika hitehaka mafy ho any Jesosy hidirantsika ao amin'ny témoignage manaraka misaotra tompoko Jesosy daholo
toko tra matetitetika ve za sa tsy maninona ijoroko vavolombelona voalohany a dia le tari amin'ny la retraite dia ny alinany zoma zany a tena tsy natory mihitsy mandra-paran'ny andro fa misy manindry tena narary a dia niantso paster sandratra hoe zangama mety tsy lasany fa tena maharary a dia tsy vitako mandeha makany dia mivavaka foana zany tsy nikipy mihitsy maso mandra-paran'ny andro dia sabotsy maraina indray a kamana atao paster mety tezitra mihitsy izy amin'ny fito amin'ny enina sasany izy dia efa natsoko andeha indray aho a vao nandeha tonga dia sinda daholo le marary rehetrarehetra dia nanomana entana zany iny maraina iny dia tonga tany ny sabotsy a dia nandeha mifiderana le andro voalohany dia tomany be mihitsy zany ohatra matsiaro mavesatra zany a satria tsika zany mananeritreritra foana hoe mety tsika hoe mivavaka dia mety a dia nefa misy zavatra mety pitsopitsony zavatra any a mety mampalahelo an' Jesosy dia nitomany fotsiny a zany a mandeha mifiderana ery ambany tena mifoko rehetra Jesosy maninona ary a vonjeo a dia anomboka amin'izay iny dada nandeha niakatra vao niakatra dada zany dia ohatra ny sinta le ranomasy dia niondrika dia nahita goma efa atsasany goma fangomina anina hoentina any ampianarana reny ahoana moa ny tana goma any dia tonga saina be hoe tsy hena misaotra Jesosy a vitany la retraite fa ody a zay zany nohatra ny eritreretika tonga dia vitany ana satria vao goma zany niotako zay mifinoko zay le voalohany zay dia faharoa amin'izay indray a nisy an'le vezivezy tamin'ny mamanay teo moa zany ohatra mifampitohy foana dia mieritreritra foana ianao hoe ao ianao dia nioryavana fa tsy fanompoana le izy fa foa misy zavatra ny anatin'ny fonao any a jereo tsara dia za zany manana an'izao finoana zao hoe miakatra any an-danitra miakatra dia za le moa hoe miakatra fa tsy midina rehefa hidina ianao dia midina zany dia tsy fantatry izay nahazo anahy fa tohatra efa eo aminay eo foana fa nidina teo amin'ilay tohatra ryavana fa tonga dia ninjery Andriamanitra ianao fa tonga dia tena mibotsina be amin'izay tongotra io tonga dia tsy nahetsika mbola tsisy nininona mihitsy aloha dagadakako niakatra amin'izay dia dagadakako fitaratra sitrana dia mbola nandeha mivavaka talata dia nefany a nivoty any le izy dia zavatra tiako tenenina rehefa nanao radio zany satria le dokotera nyteny hoe aleo atao radio io izy fa mivoty loatra dia natao radio a voninahitra n'Andriamanitra tsy tapaka aloha ny taolana fa ny lesona ny raisina hoe miakatra mandeha akany an-danitra fa tsy midina zay aloha fa raha vao midina tsika dia degano hita dia voninahitra n'Andriamanitra ngamba ny azonareo ny tiako tenenina saotra teo tiaka ho an' Jesosy a témoignage manaraka tompoko fitanana daholo tompoko le izy moa zany hoe fitopitenina nefa niezaka mihitsy tena ezaka ny hitondraka anazy aloha ngamba dia fisorana lehibe an'ny Jesosy Kristy satria tena efa nangataka hoe raha sitraka ao Jesosy dia nanao natanteraka anazy dia raha hiala tany an-trano efa roapy nanaovako dia noho ny avy eo efa hivoaka ny solo-pataloha tampoka kay ambote azo be mihitsy aminay izay moa zany etsy amboantsy be fantatro fa namaraky amby folo araha tsy ho tonga teto dia inona ny nataoko nisy moto tampoka nandalo dia tonga dia isakanako zany efa tsy avelan'ny dokotera mandeha moto tsy avelany ao an-trano mandeha moto fa tena nitengenako le moto tonga somatsara tetsy dia zay aloha dia efa derako an'Andriamanitra ny hira rehetra izay nataoko teo tena hira tena hoe famelombelomaka na fanahako mihitsy angamba firako ao an-trano satria za zany tamin'ny fahazazako na tserovako tena mandraka androany dia tena tsapako Andriamanitra hoe tena nanoe zavatra na zara zany nanira miteny tamin'ny rahavavy mpiara-manompo amiko hoe rovinary mbo afaka tena hoe hiderana io Andriamanitra io tena nambara amin'ny vahoaka hoe tena tsara ny eo Andriamanitra io mahafinaritra ny eo Andriamanitra io tonga fotoana ankehitriny ary matetetika angamba mety hiakatreto satria fezina le izy voalohany indrindra marina izany ka marina le izy ny joroko voalohany hatramin'ny fahazazako za
voakapoka foana voakapoka satria efa bavy izahay raha fa manao zavatra fafambaratelo rahavavy koa dia tsy maintsy voakapoko mamanay dia nisy fotoana nefany nidimy mamanay tao amin'ny efitrano anankiray za andro alina satria niady règle mianatra zany dia analy règle fa dokoiny le rahavaviko dia tsy nameko dia nidimy mamanay fa tao anatin'ny efitrano io nisy ny teny tamiko tamin'izany fotoana hoe andany ianao fona mamanao ko raha tsy inona mako règle koiko zany indray ny fona dia ohatrany hoe forcena mihitsy zany hoe andana ianao mifona dia mifona ihany zany nefa ny tsy niteny zany nefa tsy midika hoe mankala mamanay tena tiako mamanay ary tamin'izy ho faty mbola hoe zany no tena nikarakara mamanay nisy fotoana izy maty fa tena nitolona velona sy matsara mamanay nanomboka tamin'ny enina parapahaviny tamin'ny 3 maraina maty mamanay ray minitra farany dia eo zany tsy hitako tsony satria fandidiana zany isedra fandidiana indimy za opération fandidiana ireo fandidiana ireo tena incroyable mais vrai satria tena nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ajany koa angamba zany izy satria tsy hovatarako ao anatin'ny ray minitra tena important tsy voateninao le hoe nanana etaeta ianao ny hirehatra ho an'i Jesosy zay saika tany amin'ny farany izy vo telopolo sekonda zany ao ary eny ary tena tao anatin'le satria le zavatra rehetra nandalo tamiko zany tena hoe zavatra tsy takatry ny saiko fa kanefany tena namonjen'Andriamanitra nao nanehoany voninahiny nanehoany fitiavana nanehoany fahalebiazany hoe ay ho Andriamanitra zany nisy fotoana zany navy natao opération dimy zany mbola tsy nanjingana fiangonana mbola tsy mivavaka fa ny zavatra fantatro fotsiny dia izao kosa aloha za zany rehefa misy zavatra mahazo anahy dia miantso an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena vonjeo amin'ity zavatra ity fa tonga dia eo ny eo zany izay zavatra nataoko amin'Andriamanitra tonga dia mivaly dia za zany tena hoe tena le fijoroana vavolombelona zany tena fotoana hoe tena anehoako ny fahalebiazan'Andriamanitra ny fahatsaraan'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra dia le rahateo le niteneniko hoe tena naprehitra be tato anaty ny etaeta hitazoman'Andriamanitra na mandrakizay mihitsy le hoe tany mafy atompo tena kimantolo zao tiaka mafy an Jesosy tsika ampatsahivina hiantrano tsika izay miakatreto mba afoezina arak'izay azo atao misotra vatahin' Jesosy daholo somary nandalo fahoriana kely izay herinandro lasa kely teo tena mafy le fisarahana manaina fa ao anatin'le fahoriana zany tena ao ny tena atsapanao Jesosy ao ny tena Jesosy an Jesosy tena tonga dia enonao be mihitsy le présence an Jesosy ao anatin'le fahoriana tsy le fahoriana akory ny joroana vavolombelona fa le fisian'i Jesosy ao anatin'le tena enonao mihitsy hoe tena tia ozy izy Jesosy tena misoutenir tena mbola tsy natsapan'izany teo amin'ny fiainako fa tena hoe tena eno tena eno te voninahitra ho an'i Jesosy fa ohatrany hoe lasa tsy le fahoriana no hita fa Jesosy moa izay mikonkoa moa zany no fampianarantsika eto hoe Jesosy nijerena dia tena ohatrany hoe lasa le fahoriana indray no lasa ohatrany hoe tsy hita fa tena le fisian'i Jesosy ao anatin'le fahoriana no tena tsapa dia lasa ohatrany hoe lasa maivana zany ohatrany hoe raha maha-olombelona dia ohatrany hoe adaladala ianao ohatrany hoe fahoriana ve dia hifaliana fa le fisian'i Jesosy ao anatin'le fahoriana mihitsy ny tena tsara tena manantsika manana an Jesosy reto aza miala amin'ny Jesosy tsika arak'le Romanina 8:35 izay no atolotro ho an'i Jesosy indray le izy hoe inona moa no ahasaraka ahy amin'ny fitiavana ny Kristy dia haitsika ny toyany halleloia amen zao tiaka mafy an Jesosy voninahitra ao an Jesosy ny joroko vavolombelona eto roa volana talohan'le la retraite iny zany dia manana zavikely moa zahako enina zavikeliko ray vavy 5 lahy dia le fantelo le faharoa zany hiakatra 13 ans dia ao anatin'le
âge d'adolescent le mafimafy anina kely dia mananatra zany ahako zany teny tamy fa mampijaly an'ilay zandriny misy zavatra tao be deaibe amin'ilay zandriny dia nisy fotoana izy zany roa volana taloha la retirety tsara namaly valy anahy adodony fa tsony anahy dia nidadabe nidadiny za tsy mila dodotsony za tsy anariny dodotsony tsy mila anatra dodo zany tsy hainoko zany mamaly valy dia mararo fonao zany dia narararo foko tsy ahoana raha fananarako nyity zazakely ity jesosy satria ny ankizy ny zanaka mitaizakehitriny moa manara-po le zaza fa raha tsy hainao renibe zany taty aoriana no miteny an'le zaza dia za zanakareo mba hanaro mba tenena ka efa tenena foana neny dia manao an'izay foana dia nisy fotoana herinandro talohan'ny la retirety zany niteny tamin'ny ahako dia nananatra azy dia tezitra be any izy dia tonga avy nianatra izy dia za moa miara-miasa amin'ny mama sy dadany dia nataoko kalay dia rehefa nataoko kalay andeha ho fitiniko andeha ataoko kalay satria zany le hoe fiombonana aloha vao toetra zay foana zany dia hoe amoaka le toetra zany na tosiny indray mandeha teo amin'ny tohatra fa tena zaramatobe ty tsy kasikasina mihitsy nalahelo be ilay zokony dia saika hiady tamin'ilay zoko moa izy dia za zany tena afana be ndreidretra mihitsy dia sosio inona ry ty tsy teneny intsony zany tao anaty saiko za tsy hananatra n'intsony ohatra izay mihitsy za tsy teneny intsony ohatra ny redrehitra zay tao anaty foko dia ozy tamin'ny vadiko hoe andeha hamonjy la retirety ho azahako dia nanandeha voaka reo zaho andeha hamonjy la retirety tonga avy any olom-baovao hitokana ho an'i Jesosy ho azaho satria tsy te ho faty anto fa te angetaeta fiovana ho azaho satria amin'izao taona efa melehibe zao avy Jesosy inona moa dia tany amin'ny la retirety dia be dia be fampianarana azo tany amin'ny la retirety dia ozy entiko mody zay Jesosy entiko mody dia ozy aho hoe Jesosy za mangetaetanao mangetaeta fiovana fa rehefa tonga any an-trano ninona zavatra atrehako amin'ity zavykeliko ity satria zany miteny adolescent miteny daholo zany ny olona rehetrarehetra azy d'adolescent io hoe zao fa tena ny mamany ara ny teny tampoka diniko amin'ny pasteur hoe ambon fety maman ozy izy le mamany tamin'ny zazany zany miresaka amin'ny dodony tiako ataonao za tsy mila dodotsony izy zany ataony mararo fonao dia tonga avy any amin'ny la retirety moa zany dia tonga dia ozy za moa teny tamin'ny vadiko zay hoe toetra hafa olom-baovao tonga avy any zay misy ao atrehako miaraka aminao Jesosy fa ianao ara natao an'izao atrehako miaraka aminao Jesosy tonga ny talata niditra dia tonga tany amin'izareo ozy raha tosiko ity zazy ity zany tao anaty saiko Jesosy dia retako miaraka aminao fa tsy alahelo tsy ho tezitra tsy hanina tsony vao tonga dia izy indray nanao kalay nanao bisou anahy tena faly tena nitomana sotra Jesosy mandraka izao isako ny tonga dia bisou dodo kalay dodo tena hoe faly be dia faharoa manaraka dia izay toetra izay ihany dia tamin'ny herinandro moa za tsy teo fa nandevina fa nisy havanay maty koa izay anko maty dia misy zanatra vavy kokoa manana izay toetra ny zavikeliko izay manam-pahaizana manao an'izao le manao tsinitsinina manao an'izao aza mitenynareo fa olon-dehibe ohatra izao misy fahoriana dia izy mahay fa ianao lehibe tsy mahay dia sosotra kosa ary mba sosotra fotoana sosotra hoe nareo mbola tsy mahay ohatra izao dia tena nisy fotoana ray volany talohan'izay koa nisy fahoriana dia ohatra fampijerijery fotsiny tsy mifampiarahaba fa tamin'ny asabotsy heriny androany après an'la retirety dia nisy fahoriana indray dia nandeviny izay dia zany nanatona tamin'ny foko madio hoe bonjour tahiny Jesosy dia kalay dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka ampea afaka dia voninahitra ho an'i Jesosy reo tiaka mafia ho an'i Jesosy tsika témoignage farany andra voninahitra ho an'ny tompo reriany nijoroko vavolombelona voalohany efa nijoro vavolombelona teto amin'ny resaka fanasitrana ny tompo rehefa marary zany dia tena hoe nifantoka hoe tena mivavaka amin'i Jesosy tsy nina mpanafody tamin'ny fotoana voalohany tsy nanana fahafahana zany makany amin'ny dokotera aile izy expérience napetraka ny tompo tato anatiko hoe tena hoe hiankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa tsy hiankina amin'ny fanafody na amin'ny vola eo am-pelantanana dia nataony indray le izy maly tena avy any am-piasana maly tontolo zany efa tena tsy dia hoe ody aloha rehefa ody teo nefa dia hoaiza Jesosy zany dia hoe andeha ho any amin'ny fanatrehana rehefa tonga tany amin'ny fanatrehana dia tena nisinda aloha le teo amin'ny fanatrehana fa rehefa tonga tany an-trano tsy natory mihitsy tamin'ny 20 alina zany nanomboka tsy natory mandra-pahatonga ny masoandro miposaka hatramin'izao zany fa hoe naverin'i Jesosy le hery ozy amanjiny Jesosy hoe raha sitraponao no ankanisako any amin'ny fanompona dia nao ny amin'ny hery anahy isaoranan'i Jesosy fa tena hoe
afaka le izy tonga soamantsara eto dia raina jesosy faharoa fanamboarana ny toetra tefena foana moa tsika teto tamin'ny voalohany vao tonga teto hiditra roa taona zany zao ny tena najanony jesosy mihitsy ny fidiram-bolako izay ny saiko nitondra n'le izy fahaizako sy ny zavatra rehetrarehetra tao anatin'izay roa taona izay mafimafy ny zavatra natrehana tetika tefena foana dia nandeha niketriketrika evangelika rehefa manao ny asan'ny tompo dia hoe aloha manao ny asan'ny tompo dia nametaka ny tontafito moa zany dia teneny ny rahalahy zay hoe zao rahalahy alao mba hazaraina ao antsika ny ho anay ny karama fa alao apetatsika io dia mba anina satria ao amin'ny tsy fafahana tsy fisina dia nandeha ny fotoana rehefa teo ampanametahana n'ilay zavatra dia nikasihan jesosy hoe ianao ve zany dia anao business amiko dia najanoko le izy dia ho zay hoe zay hitarianao jesosy tao anatin'izany tena tsisy mihitsy tena mafy nandeha indray ny tomobila dia ndao ampiasaina dia tena le fieritreretanao sy maha-olona zany tena hoe sakana ny tompo mihitsy ho antsika izay manao ny asan'Andriamanitra atsaharo zany fomba zany velan'Andriamanitra hitonga eto mijoro fa ny ainako zany fa tsy mety zany eo anatrehan'Andriamanitra rehefa anao zavatra an'Andriamanitra tsika dia ataovy amin'ny fitiavana dia tsy misy takalo mihitsy amin'i Jesosy hoe anao an'ity mba ho zao ny zavatra napetraka Andriamanitra tato anatiko dia nanana olana kely ny zavatra olana izay napetraka mety amintsika rehetrarehetra koa misy zavatra ray izay napetraka Andriamanitra ho antsika tokantrano vady zanaka be tsara velatsitsika eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy ao aloha ny tefena aza manao zavatra nininona mihitsy raha tsy mifonao vao tefy hoe tena madio amin'ireo manodidina anao ireo na tsahatso mihitsy moa zany ny zavatra rehetrarehetra satria mivanginy tompo mipetraka ianao dia mangina dia najanona zavatra rehetra meno amin'ny feon'Andriamanitra isoraka an'Andriamanitra fa tena hoe tao anatin'ny fanefena sy ny zavatra rehetrarehetra nataony teto amin'ity toeran'ity dia fanefena ho zany hoe za aloha mila diovon'ny tompo foko tsy hoe za madio am-po amin'i Jesosy zay dia davon'i Jesosy fenao madio am-po amin'izay olomen'Andriamanitra eo anilanao aloha satria ahoana moa ny anidiovan'ny fonao an'i Jesosy zay tsy hita amin'ny masonao zay tsy fantatrao zay endriny na ny mety hoe tariany nefa ny eo akaikinao ara etsaranao velatsia tefen'Andriamanitra tamin'ny lahady le zanako nanao accident vao nahazo asa moa zany nisy asa ray volana za zay nahazo asa isorako an'i Jesosy tefen'Andriamanitra hoe tena tao anatin'ilay fitiavam-bola ve fa afaka ve amin'ilay fitiavam-bola mafoy tokoa ve vao hiraka izy lahady vao maraina nanao accident nandona tomobilin'olona potika ilay tomobilin'olona raha vodiny ray manontolo iny ny antso izy ilay tomobilina an'lay zodahako papa tonga eto fa nandona tomobilina fa tongavanareo aty za vao saika hanompo satria sabotsy tany ampiasana zany mbola tsy nilamina dia tsy afaka manompo mihitsy mandeha dia teo nanakombary teo amin'ny fanokonam-bary nataingiko Jesosy apetraka hoe ty vary ty ambonin'ny afo charbon fa ianao mahita fa zay taonao satria efa voarotsaka le vary izy ny antso dia ianao zany mahita an'io Jesosy le toepony zany tena tefen'Andriamanitra mihitsy le toepoko tsy aloto amin'ny zavatra izay mitranga rehetrarehetra fa tena hoe atoky an'i Jesosy io zany fa dia apetraka aminao fanamasina lasa namonjy anazy tany vao nahita le tobila aloha dia kivy mihitsy ozy amantsy an'ilay zanako tena ty raha 5 millions tsy mahavita an'ity ianao nefa vao nahazo asa kely zany fomba hoe nisy vola mipetraka dia teo any tefen'Andriamanitra dia nisorako an'Andriamanitra fa tena nadio fo ary niteny tamin'ilay zanako hoe izao fa nitsiny io itsika zanak'Andriamanitra tsy mahazo manao zay titsika atao fa ny olo-kafa mahazo manao ahitsio toeponao sy ny fanomponao an'Andriamanitra satria olon'Andriamanitra ianao aza mandehandeha mivoaka ny trano fotsiny ka tsy misy fifandraisana isorana ny tompo moa fa vita somatsara le tomobilina isorana Jesosy izao ny zavatra nytenenin' Jesosy ianao ngeny na fahadisoanao izy tamin'ny fahadisoana izay nataonao vonjeko ianao dia ray izy ianao zao mahafoy ve ianao dia isorako an'i Jesosy fa tena hoe nitiovon'ny tompo ny foko ary tsika tefena eto amin'ity toeran'ity zany tena hoe tsy hoe mandehandeha fotsiny comme ça aza manantena zavatra fa hoe amboary aloha ianao sy Andriamanitra jerevo tsara ianao sy Andriamanitra hoe tena authentique marina ve ianao za tsy miteny hoe authentique fa namen'Andriamanitra n'izay fahatsapana sy fanefena zay dia ny tompo no amena voninahitra dia rainy Jesosy mbô tiaka mafoan'i Jesosy tsika
ao anatin'izany tehaka izany no anasako anao hitsangana ndao tsika amerina ny voninahitra ny Jesosy ny amin'ny fanefeny atsika. Alleloia. Tena hoe Jesosy ny rehetra ho atsika. Reny tenitenenina amintsika reny reto a fiainany reny a. Tena fiainany reny. Mety tsy tsapanao le izy andrany fa un jour vous comprendrez. Tena hoe ny fisiny Jesosy a eo amin'ny fiainantsika dia mihoatra lavitra noho ny accident, noho ny fahoriana, noho ny fianjerana, noho ny trantsita, noho ny vola very, noho ny rehetrarehetra ny fisiny dia mihoatra lavitra. Dia ndao tsika hisaotra an'i Jesosy fa velona ty anatintsika izy, dia miaina ty anatintsika izy amin'ny alalan'ireny témoignage ireny. Ndao hisaotra noho ny amin'ny fisiny, noho ny amin'ireo karazana teny izay hanefenantsika. Hisaotritsika fa testentsika, jereny hoe tena authentique ve, velona ao anatintsika ve le teny, safaritsika mizara teny. Za manokana mandray an'le témoignage tena hoe Jesosy aizaho anatin'izany. Sao dia mbola maloto fo, sao dia mbola misy fiatsaram-belatsy, sao dia faly miteny ny hafa nefa ny zakay mbola tsy. Za na mindrana fo nefa rehefa misy hafa manao erreur eo amin'ny toerako a dia apriatiko ve. Dia manitsy teny ianao e, tsy afaka hitsangana eto ianao raha tsy manitsy teny. Raha tsy izany dia kekerinenina foana eny. Marina any moa e. Fa ndaontsika hisaotra an'i Jesosy e. Tiany Jesosy tsika. Asandrato ny tananao dia hisaora izy. Hisaora izy ny amin'ny fitiavany, hisaora izy ny amin'ny famindram-pony, hisaora izy fa mitaky ny fiovako izy. Mitaky izy ny hidirako ao amin'ny fanjakany, ny ampahazoaina ny fanjakan'Andriamanitra atao anatiko. Fa ny ambony dia izy ny efa nilaza fa rehefa mikatsaka an'izany nareo dia izy no hikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Misaora Jesosy ny amin'ny larehetrarehetra izay nomenao anay, ahafahanay manitsy ny fitondratenanay, ahafahanay manitsy ny ao anatinay hifanaraka amin'ny ao am-ponao. Misaora Jesosy fa rehefa manaiky izay ny iombona aminao, ny ho tena iray aminao, dia ianao no mikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Na laminao ny fifandraisana amin'ny zafikely, na laminao ny fifandraisana amin'ny fianakaviana, na laminao ny fahitana trano, nataonao ny fampahitana fiteo amin'ny fitadiavana trano. Tsy nankinina amin'ny vola very, fa na dia very raha ny vola dia ianao fa nikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Misaora Jesosy ny amin'ny etaeta izay napetraka ao aty anatinay, ny hoe hirehatra eo amin'ny fanomponanao. Misaotra ny amin'izao toerana izao izay nomenao, ahafahanay mandray teny fahamarinana avy any aminao. Tsy manindraindra asa fanompona izay Jesosy, fa ianao irery ihany, ianao ilay teny, ianao ilay fiainana izay zarainy eto, dia ianao ilay tianao ho any am-pony tsirairay avy. No aoka Jesosy handeha hiparitaka manerana an'izao firenena izao, manerana an'izao tontolo izao, amelona ny fiainanao ao anatin'ny fiangonana sy ireo olona izay efa nandray anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanalana ny vesatra. Misaotra fa omenao anay ilay tombotsoa hoe miaina ny fisinao mihoatra lavitra noho ny fahoriana izay lalovana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny prezensanao ao anatin'ny fahoriana sy ny toe-javatra maro izay lalovana. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tianao izay andeha ao anaty routine, fa tianao izay androso miaraka aminao isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny toe-po, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay ampandalovinao zavatra amin'izao fotoana izao, satria ianao te hahita vokatra. Raha hijery ianao Jesosy dia tsy te hahita ravina be fotsiny, fa te hahita ilay toe-panahy, ilay vokatra izay nampidinao tamin'ny alalan'ny fananao masina. Te hahita fitiavana ianao, te hahita fandeferana ianao, te hahita ireo vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy rehetra ianao. Dia aok'izay Jesosy tena hoe ho azo anankiray ahafahanao mihinana ireo vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy. Voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia ho averina anao ireriany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy hidirantsika ao anatin'ny teny. Alleluia. Asity tanana mafy ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha misy tokana omemboninahitra, raha misy tokana mendrika ao amin'ny fiderana, raha misy antony nahatongavanao eto sy atongavako eto ihany koa, dia tsy olona niza fa lay Andriamanitra naka ny endriky ny nofo, nandresy ny fahafatesana, mpamonjiko, mpamonjinao, mpamonjy tsika rehetra, mpanjaka tsika,
naty atsika namonjy atsika eo amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy avy any Nazareta ndao ity tanana mafy be ho anazy rery. Alleluia. Asa hidina ny tanao fa hofahofainy amin'ny lanitra dia ndao hisotra azy amin'ny fotsika manontolo tompo. Ndeto izay rehetra miara-mandray ny teninao. Tsy misy olona manokana eto ka tsy ho voakasiky ny teny na ny mpitory na izay antefany izany koa dia ho anay rehetra ny teninao. Misaotrany amin'ny tenim-pahamarinana izay omenao manova ny ao anatinay, satria izay Jesosy manana tanjona iraisana sy iombonana dia niona aminao amin'ny fotoana iverenanao, apakatra ny fiangonanao any aminao. Androany amin'ity marain'ity tonga eto izay manome voninahitra anao fa isan'ny velona mbola misy antenaina afaka mandroso hatrany misitraka ny fahafenonao ary ny fanitsinao fanamasina. Hoeto izay amin'ny tempom-panetretena, amin'ny fitiavana, fenoy ao anatinay mba hiasa ny vokatry ny fanahy. Andehananay araka ny sitraponao isan'andro, mampianaranay anisany andronay isan'andro, anananay foendry, andehananay araka ny teninao. Ianao fanamasina ny tompo marika mameno sy mahatateraka an'izany eo amin'ny fiainanay. Fandroany maraina ny tanana rehetra izay miofahofa any amin'ny lanitra dia manaiky sy mampanaiky ny eo am-pony an-tsafidy hoe eo ambany fitarianao sy ny fahafenonao. Ao koa membonahitra mandrakizay ny anaranao dia mitenena aminay androany. Mangeta etanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny mangataka anao anao vavaka anankiray. Tompo sokafony sofiko ny masom-panahiko mifahendrenaka toy ny teninao ny foko. Meko alalana ny fananao masina hiasa atao anatiko fa hainao an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra. Mitenena Jehovah manambara ny sitraponao amiko. Vonina amin'ny anaran'i Jesosy ny sitraka sy andray ny teny soa sy mamy avy aminao. Anio ankasitraka sy anome voninahitra anao fa mpanjakako ianao. Mitenena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nasio tia tanana mafy an'ny tompo a. Maza ho toerana tompoko. Miarabantsika menakavy indray androany. Sorana manokana ny tompo ny amin'ny fisin'ity fotoana ity. Zay mbola fotoana manokana fatsika indray miara amin'ny sakafo mpanahy amin'Andriamanitra. Satsy zany? Ny ten'Andriamanitra androany dia
toy ny omaly. Ahoana no ahafahako miaina ny hoe iray amin'Andriamanitra? Ahoana ny ahafahako miaina ny hoe iray amin'Andriamanitra? Ny impossible an'izany. Ny olona tia an'Andriamanitra dia mampiasa saina an'Andriamanitra. Rehefa tonga tia an'Andriamanitra isika dia tsy ilay karazan'olona mila mitaraina sy mitondra mambavaka izay trangita maso manakorotana antsika tsy mety reny intsony, fa kosa lasa olona miasa saina sy mampifaly an'Andriamanitra no antom-pisianao. Lasa olona miasa saina ianao, anao izay ampifaly an'Andriamanitra, hoe ahoana inona ny tokony ataoko mba hampifaly anao Andriamanitra. Rehefa izay ny motivation ao anatinao dia manomboka Andriamanitra hiasa saina sy fantoka ny aminao. Ny hoe tena iray amin'Andriamanitra sy fo iray amin'Andriamanitra dia tafiditra mihitsy Andriamanitra maka ny toeranao eo amin'izay fahatsapana anananao rehefa tanteraka ao anatinao ny fahavelomany. Kristy velona ao anatsika mantsy midika fa raisy ny antanana ny karakterantsika, tsy karakteranao intsony fa ny karakterany no hita soritra ao anatinao. Tsy ny fonao mitempo ara-pihetsepo miaina ny fitiavanao, fa izy mampiaina ny fitiavany amin'ny alalanao. Atsangany an-tanan'izay mandeha fa hiditra lalindalina amin'izay tsika. Aleloia! Raha jerentsika amin'ny zavatra rehetra dia hitatsika ny mahasamihafa ny fisehoan'Andriamanitra ho fiainan'ny olona malala be azy fotsiny sy ny olona tena miaina ny fitiavany sy tia azy eo am-panompona azy sy amin'ny fiarahana aminy. Omaly ny resaka mahakasika momba ny Enoka. Ary ny resaka mahakasika momba ny Enoka omaly dia zao voalaza ny Hébreu 1:15 fa Enoka dia tsy nandalo fahafatesana satria niara nandeha tamin'Andriamanitra izy ary nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra. Ny point tsara indrindra, ny teboka tsara indrindra iainan'ny kristianina sy etaetan'ny kristianina anankiray izay nandray an'i Jesosy ka manana azy ao anatiny dia ny ananantsika tsirairay avy toepo miaina sy mampiaina ny fankasitrahan'Andriamanitra. Miaina sy mampiaina ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra. Raha Enoka eo amin'ny toerana maha olona azy taranak'i Adama dia tokony andova ny ozin'Andriamanitra hoe nofo rehetra dia tsy maintsy mandalo fahafatesana satria nangarika an'Andriamanitra teo amin'ny nofo i Adama dia nandova fahafatesana ny nofo. Fa rehefa niteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka zay. Kanefa Enoka dia nitsongaina tao anatin'ny olona amina miliara misy eto ambony tany izay tsy maintsy maty raha tsy tonga Jesosy hanova azy hitafiny tsy fahalovana. Ny antony nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy ary niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ny zava-tsoa zany eo amin'ny fiainana, tsy ianao miasa saina amin'izay karazana ozina kely sy mpamosavy kely ery ambadika ery izay mitady hanakorotana amin'ny fiainanao sy mampangororo anao. Nandray ianao variana te hijery hoe sao dia mananina rianina variana mitanisa fotsiny izay mety eritreretinao hoe olona manisy ratsy ve mahatonga amin'ny fiainanao tsy mety na zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny, fa adinonao fa na Andriamanitra aza nanozina fa tsy maintsy maty ny olona. Rehefa nanapa-kevitra Enoka ny aina amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ara-dalana amin'Andriamanitra dia niavaka tamin'ny olombelona rehetra teto ambony tany izy. Eritrereto ny dimension le promotion omen'Andriamanitra ny olona kasitrahany. Inona zany ny olana goavana? Eto tsy mpamosavy ny manozona ho faty fa Andriamanitra mihitsy manozona hoe tia nofo ity tsy maintsy maty. Fa Andriamanitra lasa niova hevitra, nampiova ny hevitra Andriamanitra amin'ny olona anankiray mijoro ao amin'ny sitrapony sy miaina amin'ny fankasitrahany. Ny fanapahan-kevitra ny andovany Enoka fahafatesana mahataranak'i Adama azy. Zany mahasarobidy ireo olombelona. Ny fiainantsika mamantatra ny ao anatintsika
andray fanapahan-kevitra mba olombelona antsika ny aina amin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra. Satria rehefa miaina amin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra mahalala ny tokony ataony ary izy ny tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny fiarovana anao, amin'ny fanapahana izay zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra, mitady ny elingelina amin'ny fiainanao. Miainao isan'ny olona kasitrahany mba hampiasa saina azy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Hafa mihitsy ny hoe ianao mitady an'Andriamanitra amany olanao. Raha izay ny zavatra ataonao, dia te hampiasa an'Andriamanitra ianao hamaly ny etaentanao hampinoana. Fa hafa mihitsy ny hoe ianao tadiavin'Andriamanitra sy mampiasa saina azy rehefa vonona ianao hanokatra ny ao anatinao, ny fonao, anao izay akasitrahany. Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra nalaza. Fa misy karazan'olona vitsivitsy ny lazain'Andriamanitra fa nitadiaviny. Ohatran'ny Davida ohatra, nitady, efa nahita ny Davida mpanompoka aho, olona araka ny foko izy. Ary ahoana ny toyiny? Anao ny sitrapoko rehetra. Misy olona fotsiny ve androany dia tapitra ny toriteny. Vonina hampiasa ny fony anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Le izy tsy hoe teny mahafinaritra manaitra anao, fa mahazaka anao androso anapa-kevitra iaina mifanaraka amin'izay zavatra tian'Andriamanitra iainanao amin'ny fandalovanao eto ambonin'ny tany. Mba hatsangano hoe ny tananao raha resy lahatra ianao hoe manompoka androany aho Jesosy dia anao fanekena. Halleloja. Ho karazan'olona tena androso anaiky anao ny sitraponao. Raha ianao izay olon'izay dia hafa mafy ho an'i Jesosy. Amen. Efa nizaraiko tamintsika fa hiditra lalindalina kokoa tsika rehefa avy eo. Ny eo amin'ny Jaona toko faha 1:20. Amin'ny Jaona toko faha 1:20 dia nisy karazan'olona anankiroa efa nitorika teto izy ity indray mandeha fa somary ataoko atselika kely fotsiny dia hiditra amin'ny votoaty ny zavatra hozaraina amintsika androany. Amin'ny Jaona toko faha 1:20 ny 9:20 dia tongo Marta. Rehefa tongo Jesosy tongo Jesosy teo tanàna fa maty Lazarosy, dia mba tonga koa Marta avy any nitsena azy eny an-dalana satria tonga ny tompo Jesosy. Teny an-dalana ho eny amin'ny Lazarosy, hamangy any Marta sy Maria ary Lazarosy, satria Lazarosy maty efarana tamin'io efa nalevina izy. Dia hozy izy Marta tamin'i Jesosy, tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza ninona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Dia hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahana. Hitsangana ny anadahanao. Foy Marta taminy, manapahalalany Marta, fantatra ny fitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Dia hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay, mino izany va ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay tonga amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo ndraiky hatramin'ny andininy fa efatra amin'ny telopolo. Izao ny zavatra nitranga. Mbola teo ihany Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ohatrany hoe nifampiresaka Maria sy Marta. Fa ny frazin'ny Marta ihany naverin'ny Maria. Azonareo ve ilay zavatra mitranga? Atsangany ny tananao raha azonao tsara ilay zavatra mitranga eto. Dia izao ny zavatra misy. Amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Ary Jesosy noho nahita azy ny tomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo tamin'ny tompoko, andeha izaho. Dia jereo Jesosy ny tomany. Dia hoy ny jiosy, akory ny alehiben'ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, motsy ain'ilay ty izay nampahiratra ny masony jamba vany manao izay tsy hahafaty andra lehilahy. Dia votondray mifanahany Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Eo ilay izy. Ny zavatra tiako zaraina eto dia izao, ny fihetsiky ny jiosy sy ny olona rehetra izay nanodidina ny Maria an'ilay jiosy tsy nino ireny. Fa teto Maria vao niteny
hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako, dia tsy nitovy tamin'ny réaction an' Jesosy tamin'ny Marta ny réaction any tamin'ny Maria. Maria tsy na tia an' Jesosy, voalaza fa tia an' Jesosy. Ary hitantsika fa io Maria Magdalene io ane, le namaky menaka manitra teo amin'ny tongotra Jesosy sy teo amin'ny lohany ary nanositra azy ho faty. Zany hoe ny fitiavan'ny Maria an' Jesosy zany tena nametraka an' Jesosy izy eo amin'ny toerana mahandriamanitra azy. Tsy nijery Maria ny maha olona an' Jesosy, fa sady nanaja azy, nanome voninahitra azy Maria. Fa zao nanana kalitaona communion sy union bebe kokoa am' Jesosy Maria noho i Marta. Ary raha dinitsika, Marta tia mikarakara fa Maria tia mihaino teny eo an-tongotry ny Tompo. Izy no nifidy ny anjara tsara. Inona io anjara tsara voarain'i Maria io? Io anjara tsara voarain'i Maria io ilay endriky ny toe-po miombona amin'Andriamanitra, mahatonga ny Maria hisitraka ny fisehoan'Andriamanitra miavaka noho ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny olona hafa rehetra. Eny fa nanravavy ny azy. Dia jerenareo sujet de prière mitovy le izy hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Zay le vavaka mitovy. Fa ny Maria mbola ny Marta mbola ady hevitra, fa ny Maria tonga dia naniraka an' Jesosy hanao action. Tonga dia aizany nandevenana azy. Zany hoe mifo le fanaham-pananganana rehefa présent ny olona manana le toe-po takian'Andriamanitra atao hoe fitiavana. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Mba azonareo hoe fa matoa Maria ny teny hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Maria tsy nisaina mihitsy hoe Jesosy mahay manangana maty, fa Maria ny eritreritra hoe Jesosy mpanasitana ny marary. Azonareo ve le zavatra tiako zaraina? Tsy hoe be finono Maria, fa be fitiavany Maria. Ary zay no mahatonga ny Paoly ny teny reto telo reto no mitoetra. Tsara ianao manam-pinoana, tsara ianao manam-panantenana, fa mbola mihoatra ianao raha manam-pitiavana. Satria ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ao amin'ny sekolon'ny fitiavana ny velona ny finoana. Satria amin'ny fitiavana tsy ny finoanao no ampiasain'Andriamanitra, fa ny finoan'Andriamanitra ny miasa amin'ny fanatrehany ao anatin'ny fijoronao sy fitoeranao amin'ny fitiavany. Hozy Jesosy, aiza ny nandevenana azy? Aiza le fasana? Tamin'ny Maria, za mifananganana amin'ny fiainana, mino zany va ianao? Ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, zany natreo. Fa voatongo Maria niova ny tantara. Mino manomboka androany, fa raha napakevitra ianao no isan'ny olona tia an'Andriamanitra. Iza moa le tao hoe tia? Raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko. Alleluia. Ianao zany raha tia an'Andriamanitra dia tia ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay fitiavana zay. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia zao ny zavatra mitranga. Atsangany ny tanan'izay mandeha. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia iny le nilazaiko teo, zay le tiako tsindriana. Lasa isan'ny olona mampiasa saina an'Andriamanitra. Na tsy nino azy Maria dia niasa sain'Andriamanitra hoe satria ao anatin'ny rehefa velona ao anatinao ny fitiavany, ao anatina union, dia lasa miombona aminao izy, manarina anao amin'izay mety karazana fahataraikiana ara-pinoana mbola mavesatra ao anatinao. Dia izy Jesosy miompo-po amin'i Jesosy tsy ny Maria. Dia izy Jesosy hoe hitako ny olany, tsy fantany fa vitako ny manangana Lazarosy, fa androany atapa-kevitra. Zao dia zao atapa-kevitra fa ndeha ho anepasana amoaka ny Lazarosy. Misy zavatra tsy takatry ny saina mety lalovanao eo amin'ny fiainanao. Fa reo olona rehetra nahita sy nisitraka ny fisehoan'Andriamanitra tamin'izay endrika nampahazo aina azy. Tsy le miracle ny tiako anokafana masom-pananao, fa le toe-po nampijoro an'Andriamanitra anao an'le miracle amahana ny etaetan'izay olona manana fo ho an'Andriamanitra. Androany maraina tia naitranao sokafo ny fonao.
satria amin'ity marain'ity ho atoroko anao amin'izay hoe ohatry ny ahoana mino androany fa voavaha amin'izay ny olona atsika rehetrarehetra ao anatin'le hoe za mba te hiombona amin'Andriamanitra fa tsy hitako mihitsy anie le izy efa mba miezaka ihany tsy ezaka ao le izy tsy ezaka ao le izy fa fanapa-kevitra anankiray fotsiny takian Jesosy. Hitanareo le bebe teo eritreretinareo fa me manomboka mitranga ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra reo ary zay mivady tsy ampitoerana dia mifandonina moramora ary miteny hoe zany mihitsy le tena toe-po tokony ananana satria mampianatra antsika ihany koa Andriamanitra. Amen. Amin'ny zavatra rehetra dia ozy ianao le zanany tsy hoe ny teny fotsiny fa nanosika ny anjera le ray aman-dreny kanefa ao anatin'le izy miaraka amin'izy mianjera ny tonga mibitsika hoe valeo fitiavany tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Tsy angena miteny ianao na manosony ianao na maratra ianao na le izy anie rehefa arahanao le fahamarinany dia mora aminao ny mioto ny vokatry le fitiavana. Le anao mioty amin'izao lasa chérie je t'aime bébé tsy hitantsony fa dia lasa niova ny langage. Rehefa ianao no manome dia ianao tsy maintsy mijinja le voafafy atao fitiavana foana. Tsara nga tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Ny tanjosika ozy izy ny tompo hoe inona ny vesatra sy mampalahelo anao ry Maria fa zao hitako ny fonao sy ny fifamatorana anaty anananao amin'ny fanahiko ho Jesosy. Lazarosy sarotra amin'ny olona zany fandao fa ho atao mety tsy mino ianao matony teny hoe raha tetra ianao tsy maty ny eny adako za zao eto mety tsy takatry ny saindreo jiosy be dehibe miaraka aminao reo fa tsy mampaninona koa zay esoesondreo fa noho zay communion ananatsika zay noho zay union iomponanao amiko zay dia zay tsy takatry ny sain'olombelona ho tanterahako mba hamahako ny olanao. Le izy tsy any amin'le arety nosotanina na le fato atsangana tsy any le problème fa le fahafahanao mamoaka n'le toe-po andonan'Andriamanitra. Tsangany Jesosy teo izy teo amin'ny fasany esoro ny vato Lazaro mivoatao. Inona ny zavatra misy mifankahita-po amin'Andriamanitra zay tsara fiombonana sy iray aminy. Fitiniko mifankahita am-po amin'Andriamanitra zay tsara fiombonana sy iray aminy. Ny olana ane tsy ianao tsy manana an Jesosy eo amin'ny fiainanao fa ny fifandraisanao aminy dia atreo amin'ny hoe satria mahay ny zavatra rehetra izy. Zay le maratsy an'le fampianarana hoe mibosta fotsiny amin'ny olona fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Mitady fahagagana fotsiny mitondra ny vesatao am-po eo anatrehany fotsiny. Zany hoe raha adika manompo Jesosy Kristy mpamonjonao fotsiny ianao fa tsy Jesosy Kristy tomponao. Eo amin'izay azy raikitra eno tsara ny olona rehetra samy nandray an Jesosy ho mpamonjony avokoa fa ny olona androso ao anatina communion union na fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra dia zay olona tena manana an Jesosy ho tompony. Tamin'ny fotoana naharesy lahatra anao dia nanangan-tanany ianao ny teny hoe raisiko ianao ho tompoko sy mpamonjo ny fiainako manokana. Ny akabeazan'ny kristianina ry havana dia manompo an Jesosy Kristy mpamonjy azy fotsiny fa tsy Jesosy Kristy tompony. Maro amintsika ny tavela fotsiny eo amin'ny toerana mino an Jesosy ho mpamonjy fa tsy mbola tomponao izy. Ny hoe tomponao izy dia Andriamanitra manam-pahefana feno anapaka ary manjaka tanteraka eo amin'ny fiainanao. Ny firaisana aminy ny hoe iray amintsika
dia tsy ny mahampamonjytsika azy fotsiny ihany fa ny mahatompontsika azy indrindra. Ny famonjena dia vokatry ny fanoloran-tena no anao. Nidiny izy hamonjy anao. Fanoloran-tenan'i Jesosy ny mahampamonjy azy. Zay zavatra nataony rehetra dia nitsorany tamin'ny fahasoavany. Ireny no anehoana fa mpamonjy izy. Ny mahatompo azy dia vokatry ny fanoloran-tenanao. Ny fanoloran-tenan'i Jesosy na mpamonjy azy. Ny fanoloran-tenanao no mahatompo azy. Azonao ve ilay zavatra tiany Jesosy ho tenenina androany? Eto ilay zava-baovao tian'Andriamanitra anokafana ny fonao amin'izay. Rehefa tonga tomponao izy dia manomboka melevona ny fahatsapanao, fafanananao ny tenanao sy ny fiainanao. Fa manomboka miakatra ny fahatsapany, fafananany sy tompony tenanao izy. Zay ny mahamarina ny tenin'Andriamanitra ao boky ny Korintiana 2:9-10 ka hatramin'ny 9:20. Olom-bo vidy ianao ka tsy tompony tenanao. Dia ozy izy manamasinan'Andriamanitra amin'ny tenanao. Zay ny mahatsara ny fanoloran-tena ho fiankofana marina. Satria ny mahafeno fiapetra ny fiankofana marina atonga anao isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra fa tsy karazan'olona vesaranota eo amin'ny nofo mitady famonjena amin'Andriamanitra isan'andro dia tady dio. Atoloro ny tenanao rahalahy ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fa fanompo-piakovana na fanompo-pivavahana mety ataonareo zany. Ny fanoloran-tena dia tokony ahitana soritra ny fiainanao fa fitombony ao anatinao. Zany mivavaky ny olona atao hoe feno fiombonana tahaka ny Paoly. I Paoly apôstôly dia lehilahy tena manana an'izany atao hoe kalitao union sy communion tamin'Andriamanitra zany. Satria hita soritra ny fomba fivavaky Paoly. Ny fomba fivavaky ny olona no alalana ny vesatra ho am-pon'ny olona. Ary hita soritra ny fivavaky Paoly zany ao boky ny Efesianina 4 rehefa malala ao Kristy Jesosy. Dia letsika ny Efesianina. Alleluia. 4 manomboka amin'ny 10:4 mba jereo ane ny tenin'ny Paoly ao anatin'ny vavaka nataony ho an'ny mpino hoe eto Paoly tsy ny teny mihitsy hoe mba ho tahina sy hanambe ianareo eo amin'ny nofo na hoe anana ny zavatra rehetra ianareo eo amin'ny nofo. Fa renydretrarehetra ny sokajian'ny Paoly efa anao ao amin'ny Kristy avokoa. Anareo ny zavatra rehetra. Fa ozy izy Paoly rehefa mivavaka izy tsy nietaeta azo ny zavatra rehetra. Fa nietaeta mpiombonana amenonanao ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Hovakiko le izy. Ary noho izany nandalehako amin'ray zay azahoany fianakaviana rehetra ny an-danitra sy aty tany anarana. Mba homena anareo araka ny hareny voninahiny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny zava-panahy ny lazainy eo toe-panahinareo da no tetanina mafy an'Andriamanitra. Ao amin'ny toe-panahy no atanjahany io no mitoetry Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Ka maka siorina mafy amin'inona ianareo? Amin'ny fitiavana. Inona ny fitiavana? Toe-panahy. Mba aizanareo mba ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara zay sakany, lavany, avony, alaliny. Ary alala ny fitiavany Kristy zay mihoatra noho ny fahalalana mba amenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatantsika na everitsika azy araka ny hery zay miasa ao anatintsika atao amintsika. Ho aza ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka faramandimby farany indrindra mandrakizay. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly hoe amen. Sujet de prière zany. Vavaka zany. Kalitaona vavaka.
terepana ao anaty ho an'ny fiangonan'ny Kristy izay miandro fampakarana. Vavaka maneho ny etaeta an'Andriamanitra ameniny ao anatin'ny olona izay vonina akarana, satria raha tsy vonina ao anatin'izany ianao fa mbola zavatra hafa mameniny ao am-ponao, dia mbola sokajiana ho isan'ny olona mangetaeta ny androso ianao fa tsy tapa-kevitra ny androso. Etsika tsy miresaka etaeta tsotra fotsiny, fa tsika miresaka makasika momba ny fanapaha-kevitra androso anao ny sitrapon'Andriamanitra. Naone ho jerentsika kely ny zavatra misy. Rehefa hoe raha amintsika dia mampitoetra ny mahatompontsika azy ho ambony noho ny mahampamonjytsika azy fotsiny. Ka ny famonjeny dia vokatry ny fanoloran-tenany. Jesosy nanolo tena ho anao hamonjy anao, nidiny izy, dia izay no mahatonga ny fahasoavany ho disponible amin'ny fotoana rehetra iantsona ny anarany. Satria ny grasy na ny fahasoavany dia avy amin'ny famonjeny anao. Ty zavatra zareko ty tena hazava be aminao na ny fahamarina momba ny grasy. Mampiavaka azy amin'ny vokatra hoentin'ny union na ny fiombona na ny firaisanao amin'Andriamanitra, ny maha-iray anao amin'Andriamanitra. Dia jereo tsara ilay zavatra mitranga. Rehefa novotsoran'Andriamanitra tamin'ny famonjeny ny fahasoavana dia disponible na vonina ho antsika ihany koa ny don na ny fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Kristy ireny dia anampiana antsika raha sendra marefo isika ampinoana. Hitanareo eny andalam-panompoana tsy ary tonga dia tanteraka ao amin'ilay fahafenona no entin'ny Paoly mambavaka teo ny rehetra. Fa misy ny osa ary misy ny manana hery ambonimbony kokoa noho ny sasany. Dia izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra mifampahereza ianareo. Satria ilay fampaherezana ilain'Andriamanitra tsy hoe fampaherezana ho amin'ny fanehoana ny don spirituel ho voizinao ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana. Lasa voizinao ilay izy, tsy ao anatin'ny fivoizana fanomezam-pahasoavana hoe ary misy mahay manao an'izao, ty mety manana fanomezam-pahasoavana. Tsy ohatry izay ilay fampaherezana, fa ilay fampaherezana takin'Andriamanitra dia ny fahafahany tsirairay avy anapa-kevitra amaly ny etaetan'Andriamanitra amin'ny fitombona amin'ny fitiavany. Satria rehefa fantatrao ny fitiavan'i Kristy ka miaina sy mampiaina ny fitiavany ianao dia mora amin'Andriamanitra ny miditra tsehatra mikarakara ny ao anatinao amin'ny alalan'ny fanekenao fantsony fitiavany, amenonanao ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Atsakany ny tanan'izay mandre lalindalina ilay izy fa tena fiainana kristianina ilay izy mandra-piverinao any amin'i Jesosy. Ny mahatompo azy dia vokatry ny fanoloran-tenanao. Eto amin'izay ny mahatompo azy dia vokatry ny fanoloran-tenanao. Tsy feno ny fepetra-pamonjena raha tsy mpamonjinao izy, tsy tomponao izy. Votsitra ianao raha tsy tomponao izy nefa mpamonjinao fotsiny. Zay no mahatonga an'i Jesosy nilaza ao Matitoko 7:120 ka hatramin'ny 7:20. Hozy izy Jesosy, tsy izay rehetra miantso amiko hoe tompoko ny try ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro amin'izany no nilaza efa namoaka dia min'ny tamin'ny anaranao zahay, mpanao délivrance zany. Maro milaza efa nao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, mety apôstôly zany. Nisy ny teny fa izay koa maminany be amin'ny anaranao ary tena niseho daholo ilay vokatra noho ny anarany sy noho ny fahasoavany sy noho ny famonjeny izay tsy avy aminao fa izy ny miantoka amin'ny sitrapony noho ny fahasoavany. Fa ianoy ny olona fantany dia izay nametraka azy ho tompo. Satria rehefa tena tompo izy dia mahatsapa teny ianao fa na ny fisehoany eo amin'ny fiainanao na ny fomba fampiasany ianao dia tsisy ankafizinao na kely azy satria tsapanao fa tsisy avy aminao fa avy aminy. Ndao rangahy ity tanana mafy ho an'i Jesosy.
isak'izay mampanaiky ny ao anatinao ianao, mampandevitra ny mombanao, manapa-kevitra anao ny sitrapony, dia manomboka miakatra ao anatin'ny décision zay raisinao, ny fitariany fanamasina anao, amenon'Andriamanitra anao amin'ny fahatsarany sy ny fahafenony rehetra, amin'ny toe-panasy ny ataonao rehetra. Nga iverinao moro zany hoe zafikely manosika anao menjery any amin'ny tohatra ino, raha vao bebe fo ka tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra manapaka ao anatinao, misy ozona kely tafiditra ihany, niteraha mba hahita e. Tonga dia izy Satana zay le tanjoko zay ozony zay no andrasako. Raha misy raha aman-dreny tonga eto androany, ka hitanao hoe nanao an'izany tamin'ny zanakao ianao, ndany izy fitsory, fa matoa misy elanelana sy teraka talohany ianao, dia misy zavatra banga ao anatiny, fa mila ny fitiavan'Andriamanitra amoakan'ilay izy avy ao anatinao mba ho voarain'ilay izy. Tsy marety eka ho an'itony. Mety tsy mora ilay izy, fa zany ny sekoly tombonao amin'ny fahafenony, tsy afaka ho tonga hanahaka an'i Jesosy tsika. Raha tsy tanteraka ao anatina fanapahan-kevitra manaikotariany sy ho fantso ny fitiavany, ny fahalebiazana sy ny fahafenona ara-panahy. Dia tsy mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay mety hoe nametrahan-tanana fotsiny izy, dia avy eo ndaraboka, dia rehefa avy eo niteny amin'ny teny tsy fantatra. Averiko aloha, mila fantatsika ty teny ty. Raha mampianatra eto aza tonga dia raisina fotsiny hoe zao zany zavatra anza, ay zany tsy mety miteny amin'ny teny tsy fantatra. Non, ny Baiboly dia manambara mazava ao amin'ny testamenta vaovao ny asan'ny apôstôly, miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona rehefa feno ny fanamasina. Ao fa io teny tsy fantatra omen'Andriamanitra ho an'ny olona io dia fanomeza pahasoavana, don. Fa eto tsy manilika ny asarobidiny fanomezany noho ny fahasoavany, fa manahitra anao fa ny fahasoavany sy ny fanomezany tsy ampy ahalalany ianao, fa ny ahalalany ianao raha iveriny izy dia ny mahafananany ianao. Satria ny fanahy masina tombo-kase, ny dikany hoe tombo-kase tsy mivoaka miditra, fa ao izy ao anatinao rehefa nandray an'i Jesosy ianao. Zay no mahasamy hafa anao tamin'ny olon'ny testamenta taloha. Ny olon'ny testamenta taloha tsy afaka niditra tao amin'ny Samsona amin'ny fanahy masina, fa ny antony teny amin'ny volony. Rehefa coupe volony dia nandao azy ny herin'Andriamanitra, satria mbola tsy tonga amin'ny famonjena noho izany ny tombotsoanao. Ny olon'ny testamenta taloha ny ainany hoe teo amin'ny Andriamanitra, fa tsy tao amin'ny Andriamanitra. Fa isika miaina ny hoe ato anatsika mifanahy, satria voavonitsika ary nandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Noho izany ninonino nataon'ny Satana amin'izao very hevitra izy, satria efa vita ny famonjena. Ny famonjena dia mametraka ny fisian'ny fanahy ao anatinao, ka na mbola manao zavatra tsy mety azy ianao dia tadidio tsy afa manao nininona fotsiny ny fanahy, fa izy tsy mitsoka miala ao anatinao akory. Zay no mahatonga Paoly miteny, aza manao zay ampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, zay nanasivana tombo-kase raiky tapisaka anao amin'ny andro mpanavotana. Dikany hoe tombo-kase tsy zavatra azo fafana. Tsangano hoe an-tanan'izay mandeha. Ka ny fanahy masina ao anatinao dia manomana anao amin'ny fotoam-pampakarana. Io nandrana amoazana anao ao anaty, ny alalaninao ny fisiny amin'ny fahafenona ao anatinao amin'ny toe-panahy. Satria natao hoe feno ny fanahy, feno Andriamanitra, dia feno ny fitiavany, feno ny vokatry ny fanahy. Ahoana moa no naporofona ny endriky ny fahafenona fomba iainanao isan'andro amin'ny alalan'ny don zay anananao. Kanefa Andriamanitra tsy nametraka ny fampakarana anao amin'ny kalitaon'ny don zay misy eo amin'ny fiainanao. Raha Jesosy zay hitsenanao no niteny hoe nanaminany tamin'ny anarako azy ianao, ka nanao asa-goavana tamin'ny azy, dia tsy fantatra ianao. Fa inona zany no alalany ianao? Ny alalany ianao dia ny sitrapony velona amin'ny fahafenona ao anatinao. Ameko ohatra ianao, fola raha miteny amin'ity teny ity, mety mahay miteny anglais be ianao, mahay miteny frantsay, zay le teny tsy fantatra.
fa za sy rehefa mbola tsy nao tamin'ny Macron ianao na Prince Charles akory. Mety tsy fantany akory ianao fa magniteniny. Da solo fa fanao meo fanoarana matoky tsara fanahy masina. Meo an'izany efa ilaiko zao. Tsy zay rehetra mahay miteny anglais ny fantatry Prince Charles. Ary tsy rehetra mahay miteny frantsay ny fantatry Monsieur Macron. Toetr'izany koa tsika tsy zay mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra ny fantatry Andriamanitra. Fa ny tomboka sy ahalalana ifandraisanao aminy ny fitiavany velona ao anatinao sy mampiaina anao amin'ny manodidina anao. Ataovy ny tanatolo tsara tanazay azonao tsara ny zavatra tenenina. No zany tsika tsy miezaka ny tady fanomezam-pahasoavana. Fa omen'Andriamanitra fotsiny fanomezam-pahasoavana rehefa nandray ny famonjeny ianao. Mbola tsy miresaka mahatompo aho eto fa ny famonjeny fotsiny dia fa afaka hitondra ao anatinao. Fa tadidio tsara nefa averiko indray amin'Andriamanitra toe-panahy aloha vao zava-panahy vao ny zavatra rehetra. Toe-panahy ny voalohany. Zany na tonga amin'ny Paoly nangataka itelo fa nisy tsilo nangatany tamin'Andriamanitra dia hozy izy fandrao ireare frériana toe-panahy. Dia hozy izy Andriamanitra ampanao fahasoavako. Alohan'Andriamanitra mahita Paoly faharoa feny am-panompona manetry tena toy izay Paoly salama be révélation ao anaty frériana. F'Andriamanitra ve zany tsy malahelo amin'ny Paoly rehefa mifidy sy ny antso azy? Non, amin'Andriamanitra zay rofinao sy ny zavatra mitangy ao amin'ny nofinao. Tsy dia olana aminy afaka mitahiry olona sozanina izy mandra-piaviny fa afaka misy olona bokina be mihevitra fa manana ny fahasalamana sy ny herehetra fa kolapsa raha afaka pitso. Fa amin'Andriamanitra ny fitehirizany ianao amin'ny fahasoavany dia ny anananao ny toe-panahy aloha vao fanomezam-pahasoavana atao hoe révélation. Ndao irearea noho ny abetsahan'ny fanambarana révélation fanomezam-pahasoavana. Zany hoe ny fanetretena sarobidy lavitra amin'Andriamanitra noho ny révélation. Zany mahatsara antsika mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra. Rehefa mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra ianao dia natao iaina ampifaly azy rehefa valinao ny etaeta-pony. Atao inona moa ty fivoriana androany ty? Atao inona zany fampianarana zany raha tsy iainana? Atao inona? Andriamanitra tsy niantso antsika mba hahatonga antsika mba haikizara. Raha mba fantatro ny fahoriako alohan'ny hijoroako eto. Tonga amin'ny tenin'ny Paoly hoe manombo ny nofoko isan'andro amin'ny hazo fijaliana. Manandevo ny tenako ho ampahoriako eo am-pody sy ny hazo fijaliana. Nefa Paoly tompon'ny révélation any grâce no laza fa ndra ho lavina ny tenany ny olona nampitondrana révélation matahotra ny ho lavina. Tsy kilalao ane fanjakany. Ny fanjakany tsy kilalao. Tsika tsy ho eto mandrakizay. Tsisy dika ny fitoriana. Inona moa ny sozy Jesosy ho azon'ny olona na ho azony ary zao rehetra zao nefa very ny aina. Ary inona nataon'ny olona takalo ny aina? Raha mba omen'Andriamanitra tanjaka, hoeto tanjaka io anompona azy. Raha misy fofinaina ao ambavorinao, nisy rangahy lehibe anankiray sepitra dia nentina tany amin'ny hôpitaly. Dia rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly izy mbatain'ny olona dia mivoaka ny fakturan'ilay izy lafo be. Dia nitomany ilay rangahy dia hozy izy ilay dokotera aza mitomany fa hopeheko. Raha sahirana ianao dia hozy izy hoe tsy ny paiement an'ilay izy ny mampitomany ahy, manana an'io ahako. Fa ty zana tanjaka talohan'ny fahasemponako tsy mba nanome voninahitrin'Andriamanitra nefa oxygène mamaim-poana no nomen'Andriamanitra. 20 taona mandrapatonga teo amin'ny fahasemponako. Mba meolanja ny fanomezany sarobidy mihoatra noho izay andrasanao azy. Aza angira ampiasa n'Andriamanitra foana amin'ny zavatra tsy hitanao fa hijoroy fanomezam-boninahitra azy amin'ny zavatra goavany efa nataony. Io fo io
io fo io no arena sarobidy, io no ahafahanao miona aminy, ao ny ahitanao azy raha fenonao fahamasinana io, raha iainanao amin'ny fahamarinana io. Mahatompo azy dia vokatry ny fanoloran-tenanao. Mila mianatra tsika manaiky azy, makato azy, ho tompony fiainantsika sy ny momba atsika iray manontolo. Ny hoe io ray aminy ianao dia rehefa tena tanteraka ny mahatompo ny fiainanao azy, fa tsy ny hoe nandray ny famonjeny fotsiny ianao. Za te hiteny hoe maro amin'izao ny kristianina mametraka an' Jesosy Kristy ho mpamonjy fa tsy mbola tanteraka ny mahatompo ny fiainany azy. Maro ny olona mpamonjy ny Jesosy fa tsy tompony, satria rehefa tonga amin'ilay décision na fanapa-kevitra tiany Jesosy hanairana anao hoe zao tsy tiako zanako. Misy fotoana izy mamangy ty zavatra anankiray ty tena mavesatra hozy izy Jesosy amin'ity zavatra anankiray ty. Ianao malala an'ilay izy, misy zavatra ataonao mampalahelo Jesosy dia misy fanamasina tena miteny aminao mihitsy hoe ty tsy mety. Io tsy voatery teny amin'ny pastera fa miteny aminao izy. Aza miandry mpaminany zany moa rehefa iove hoe za mitady le mpaminany tonga dia mahafantatra koleran'ny rideau an-tranonay ireny. Aza miandry an'izany, mandana manolo tena ao anatina fahatsapatena hoe za Jesosy nandreny feo anao. Misy zahira protestante zay mahafinaritra. Njaire kutumpu, njaire ni feuna mia suaia aka ni kalari tupuleibe rai suae mila ny fanasany ranontsika. Amen zany sa tsy amen? Mila ny fiombonany namintsika. Zany mahatonga Paoly ny teny mba hamenona anareo. Dikany hoe hameno anao izy. Misy fatra-pahafenona mbola tsy tonga eo ianao. Mandrosoa fahazamana melon-tena. Alleluia. Zay natonga amin'ny Petera nytenen'i Jesosy hoe mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa. Eto tsisy fanamelohan-tena tokony hipetraka satria tsisy fanamelohana amin'ny grasy ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fisokafany grasy na ny fahasoavana dia miandry ny fiverenanao, amolavolanao anaty fijoroana, miara-mandeha amin'ny sarobidy indrindra. Dia zay mahatonga azy miteny hoe Petera mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa. Amen. Dia avy eo anao zany rehefa tsony Jesosy dia mba miantso anao koa androany. O mandrosori-pan ratony Jesosy, zao no baiko azotsika ka mandroso. Izany miantso Jesosy tompony baiko mandroso, ray sokaro sainy arato mea. Izany ainga tolotolo tanana namako Jesosy no mibaiko mandroso, mandroso, mandroso toko asa kiriko natetsy maso mandroso aminy lalina koko. Le koko nataoko hoe averiny bo dia koko 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 dia
Alleloia. Tsika eny tsy maintsy mitsika eo anatin'izany e. Aza miketriketry reto ireo olona. Amen. Ny fahamarinana tsy maintsy zaraina, ny teny tsisy kilema tsy maintsy omena, tsika tsy maintsy miaina amin'ny sitrapony Jesosy. Alleloia. Fiainantsika ene zany. Io ane problema na fahazarana fotsiny io problema antsika io e. Zary tsika eny ena ta. Tsisy hoe ianao nanota be ny ianao tsy mety za ratsy kokoa no ianao. Za mety loha mpanota kokoa. Fa rehefa nomena an'izany teny zany dia natsapa hoe ay mila miova zany amin'ny fahazarana. Le fahazaran-dratsy lasa fahazara tsara. Dia misy ohatran'ny style de vie, fomba fiainana mila miova amin'izay. Fomba hiatenao amin'ny fiainana miova, amin'ny vision anao miatrika amin'ny fiainana miova, amin'ny fanaraka amin'ny fahafenony sy ny fitondrany ary ny fitantanany sy ny fahavelomany ao anatinao. Amen sa tsy amen? Reto ny atsapana fa mbola mpamonjinao fotsiny Jesosy fa tsy tomponao. Voalohany, mailaka ery anao tsy ratsy ilay izy fa rehefa marary tompo ositrano ohatrany hoe disy le tompo ositrano fa ao ny olako. Rehefa sahirana ianao vavaka be, mpamonjy fivoriana be, mpamonjy Jesosy zay. Fa rehefa tompo Jesosy tsy zay ihany, izy anie natao atsotsika satria mpamonjy tsika izy, tsy diso ianao manao an'ireo. Fa rehefa misy zavatra mba teneniny, ianao le miavonavona io mba tsaro anaka. Amin'ny fotoana tokony angariana mba hovaitsika amin'ile olona le izy. Eo amin'izay ny atsapana hoe tomponao izy. Eo ny atsapana hoe tomponao izy. Dia miteny amin'izay izy rehefa ianao lefa tena rankitra be satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra neritreretinao no nataon'ile olona, dia ianao no mitsika amin'izay ndre Jesosy tsy maninona, tsy maninona. Hoy azoko mihitsy. Ianao ndray mba misy hoe mahazo an'le izy. Asio tehaka moa an'ny tompo e. Zay. Satria zay le toetra mazanaka, zay le toetra ny olom-baovao. Hitanareo, fa ahoana moa tsika ny antsoina hoe olom-baovao raha mbola misy zavatra taloha manaraka nefa Jesosy niteny ny olom-baovao efa lasa ny zavatra taloha. Tsy afaka hiaina sy asio amin'ilay olom-baovao tsika. Raha tsy manana amin'ny fiainan'i Jesosy miatrika olana. Le vonina izy raha eo mamelany elony olona nandefona. Avy any le olona resy lahatra tonga dia mitondra le andaony hoe alafisaretsana izy eo amin'ny azo fijalia. Olona efa mampalahelo dia mbola avy ady dia mbola dita Jesosy ohatry raha ianao angamba le olona le tsy vita le tsy nanateraka indray fa le mbola olona taloha. Sure raha vao atao mitsangana eo la geteko e la. Jesosy ane 3 taona. Zany hoe mety mbola possible zany raha Jesosy aloha tsy ohatry zany. Aloha tonga dia matahotra ny lehibe koa. Tsy atao an'izany izy. Ohatrany eo amin'ny hazo fijaliana ohatry zao izy. Tena raha hoe ianao zany teo amin'ny toerana. Sure, za fa sure fa tsy maintsy hitsangana reo avy. Afaka amin'ny andro fahatelo mihaontsika. Tsangana ve izy? Tena tsy nitsangana izy roatra zany le tao anatiny. Fa eo amin'ny hazo fijaliana eo samy eo ihany. Dia jerena ohatr'izao le olona. Raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Ahoana zany ny anadiovako ny foko amin'ireny olona misetrasetra mitsirary mitondra lefony ireny. Za rehefa mampalahelo mbola anaovany tsy mety. Dia ahoana ny anavako an'i Jesosy amin'izany? Tonga dia raisy fotsiny sainy. Tao am-pony Jesosy voavoaka amin'ny vavany. Ataovy hoe olona tsy mahalala ny ataony daholo ireny dia milamina. Asa mahazonao zavatra tiako tenena. Ataovy hoe olona tsy mahalala ny ataony fotsiny ireny dia milamina. Atao eo ianao harary fo. Haratra aneno ny trompetra. Tsika teny efa miandry sekondra tsy fantatra roviana. Maromaro aneny enoka hiala eto e. Zara nga tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Maromaro ny enoka hiala eto satria tena hiara mandeha amin'Andriamanitra. Ny miara mandeha amin'Andriamanitra mitovy ny toe-ponareo mianana. Tsy isy ahitananao tsony. Paoly ny laza fa tsy zatso ny velona fa Kristy ny velona ato anatika. Manomboka androany feno tsikitsiky ho fiainana eo. Misy zavatra azo alaina, fifaliana, fiadanana,
fahasoavana, famindrapo, fanetretena, fa misy zavatra tsy azo alaina, lagy. Minga tenenino kaikinao aza maka lagy hoe. Fa rehefa tonga eto hoe zay tokony alaina alaina. Alaivo ny fitiavana. Alaivo ny fanetretena. Avelao ny vokatry ny fananjaka. Asiteatana mafy ampanjaka ampanjaka. Amen. Tsaiko na mbola tia nitoroteny kany nareo na tsy tia. Fotrotr' zany aloha ny famanginika ataoko na fangafidino anazy zany. Izy ihany niteteny an'izany dia ampitenineniny dia samy mihinana eto aloha. Amen. Zany ny sakafo hoaniny eto. Za koa mihinana an'izany. Io ramatoa anontany io. Tsy andaingy zany io fa tsy matahotra ny fanango io. Halleluja. Misy tony anao mpandolina. Tena hoany ty Andriamanitra. Henonao ny vaovao ary. Mandeha ny vaovao ato zay rehefa avy eo. Vaovao. Olom-baovao aho. Ity tandremako mafy satria avy ato ny evin'ny aiko. Tsy asiko loto zany mihitsy ny andro. Ay, favaka ho azy misy zany ny sitrapon'i Kristy Jesosy atsika raha alohatsy alamino zany alamino. Fa ny anao koa ve alaminona foana e. Ka inona raha zany higitraka ve? Ohatrany tsy ny rahana higitraka. Fa ny zavatra reko dia zao mandamina foana. Amen. Ao anaty filaminana misy fiainana, misy fitsarana, misy fiadanana. Amen. Eo amin'ilay mangingina iny ny alalana fampamonjinao fotsiny izy fa tsy tomponao. Tsy mbola manapaka sy mitondra anao izay ny alalana fa mbola tsy fenao anatinao ny fahafenony. Mbola tsy ao aminao tanteraka ny fanapahan-kevitra hoe raisiko izy ho tompoko. Tsy manapaka ny fiainanao izy. Tsy ilay manam-pahefana amin'ny vatanao reny. Rehetra zao ianao ohatra olona tsotra. Mety mbola le tsy manambady. Na hoe misakaiza. Dia zao miaina ao anaty zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Miazona vadin'olona. Dia mandeha miaina ohatrany tsy mahatsiaro tena mihitsy no tsy mety ny ataonao fa gogogo foana. Amenina amin'io alleluia tena mikika mafy. Dia mety hiteny zao anao orina ty fivoriana ty za ohatrany tsy vavaka intsony pastera. Satria zany tenenao zanga nalalosanao resaka tamiko. Fa aloha tonga dia tsy ty resaka ty misara amin'izany fa sora ho avy Jesosy tavela eo ianao. Tsy hitan'Andriamanitra ny olona ohatr' zany. Fantatro tsy mbola tomponao izy. Zay lely tsy mahatomponao anazy. Niezaka ianao hoe tompoko ianao hoe tiako ianao. Rehefa mandeha litsy zay rehetra mitomany eo am-piakovana. No atao hoe zanak'Andriamanitra. Raha mira Mikael Jackson be dia be koa mitomany. Ka litsy any amin'ny ranomaso ilay izy fa fiovana. Changement radical. Raha mitomany ianao, mahatsapy ianao hoe tompo tena tsy mendrika ianao. Zay ny tadiaviny. Fa tsy hoe zany teny zany. Zany iry zany tena mandona le mélodie. Si mélodie ny fozy izy pasteur Joseph Taf zay rehefa mira. Maneho izy ny fitiavany an'Andriamanitra. Fa tsy any amin'ilay mélodie le izy. Reny olon-dreny mamorona. Rehefa mamorokira ny mpira évangélique dia lasa cantique. Le fandresen-dahatra ao am-pony. Zay ilay izy vao tena hoe adoration. Lasa cantique le zavatra mandresy lahatra ao am-po lasa hira. Zay ny mahatonga ny Davida manoratra salamo hoe. Lasa hira le izy. Fa tsy hoe mélodie aloha ny tadiavina vao tonony. Raha vao zay ianao mpamoronana tsy fiakofana marina zany. Fa le mélodie le tono tonga ao am-ponao. Mamiana tiako ianao Jesosy tompoko raiso ny safidiko. Sady jazojaz ohatr' zany maminy miaraka aminao indrindra ny hoe ho any lalao. Madevazy
joli asitiaka mafo jesosy amen fa misy fotoana ndraindray rehefa vavaka tena mandeha ho azy l izy le eo ianao le fenao lasaka aloha ny tomany sy ny terasa dia avy am'izay anao miteny fitiavana an' jesosy lasa misy hira fa tsisy diktafonina fotsiny fa zao le izy avoay fotsiny le izy satria ho an'Andriamanitra le izy ao ao ve sa tsy ao e Jesosy ve sa tsy Jesosy Jesosy asity atanina mafy an Jesosy mila manam-pahefana izy anapaka amin'ny fiainanao anapaka ny ovatanao io na mandalo aza ny ampiasany an'io dia ataovy azo antoka fa haosoma-tsara izy ianao tsy miaino azy anakananao amin'ny zavatra tsy mety mbola ataonao fa mitady azy rehefa vita ny tianao atao zay koa le attitude zay ny alalàna fa mbola tsy tomponao izy tsy izy ny manakana anao tsy anota fa rehefa avy manota ianao tonga indray hitady anao tombo hainao mihitsy manao an'izay iry zay tena tsy mendrika raha izao tombo hitady ny tompo rehefa avy manota fa tsy tapahan'ny tompo le fanapaha-kevitra milohany ny anontana zay ny alalàna fa mbola tsy tomponao izy ty lesona androany ty tsara mihitsy ny azohotsika azy satria miariary ao anatin'le lesona daholo ny zavatra tokony ny ainana sy ny fanapaha-kevitra tokony nataonao izy aloha ny nampin'le lesona androany mba tsangany ny tanany ndao arety atanina mafy ho an' Jesosy tompony tena hitanareo teo zao nangididy ny masoko fa zany eritreritra tonga dia azo atao directa le izy dia ozy ohatra zao fa tsy maintsy makata zany mety le izy hitanareo izy ohatr'izay mihitsiny ny fahasoavan'Andriamanitra afaka tonga dia mitobaka eo fiainan'ny olona miombona aminy sy ray aminy fa raha mbola misy hevitra mampisaraka eo tsy maintsy esorina aloha atao ohatra zao vao mety raha tsy zany tsy mety azonareo fipetraka le izy dia ndotsika anova fomba fijery amin'izay tsy miaina ao anaty fanamelohan-tena satria tsisy fanamelohanao amin'ny Kristy Jesosy azakivy eo amin'le dingana misy ianao fa raha isy ny fanapaha-kevitra androso mifanaraka amin'le révélation zay voarainao raha tsy tonga fandresen-dahatra ao le izy dia tsy hoentinao mambavaka le izy mahatery ianao fa le fahaterena mambavaka iainan'le izy tsy tonga ho azy ao anatinao raha tsy misy teny manaitra anao avy amin'ny fanahy na révélation mitondra anao sala amin'izany fahamarinana ny zaraiko androany zany mandehana mandoaly amen dia tovy etaeta tena mandresy lahatra ompono tompo tena terem-panahy iaina ny sitraponao manomboka androany tiako zany teny zany Jesosy za tena tehiray amina tena taovy ranomaty tena taovy mampitomany fa raha mbola dia gaga fotsiny olona mijery reo ty tena mitomany ina kosa ny tomaniko amin'izany mety tsy azon'le izy fa ianao manana révélation mandoro ao anatinao fa raha vao tsy mavesatra ao anatinao zany tsy ho fiainanao mandrakizay zany io ne zava-panahy ary satana fetsy ataony zay avarim-barinanao amin'ny zavatra hafa neny ao dia rehefa ianao zany tsy haina le dia lazainao indray fa hoe spécialiste na toetra ny ao lasa spécialiste indray raha vao ny olona manilika ohatran'izay tsisy spécialiste na toetra aza tsisy zavatra tsisy an'izany amen Jesosy rery ny spécialiste manovanao fa tsy dénomination na safanimpona fa fao aza atao ohatsainao akory zany azo vekela sy ny fisiny zany ary zay eto mamelatra mihitsy ao anatin'ny foko ny dénomination tsy maintsy ilaina amin'ny taratasy ara-panjakana fa tsika tsy natao hibosta dénomination hoe tia ny tena miavaka indrindra zay raha vao zay koa dia tsy makany satria inona ny ampiavaka inona mampiavaka anao miavaka Kristy rery miavaka tsy voninahitr'Andriamanitra any fa voninahitr'nareo menakavy amin'ny fikambanana zany tsy mitory dénomination tsika tsy makalaza olona ampiasain'Andriamanitra tsika ampiasain'Andriamanitra miteny an'izany fa makalaza olona anankiray tsika sady mato atsika ny tiatsika za miandry azy ianao miandry azy fa raha mpanompo ny andrasanao mety Paoly angamba halleloja
mampitodika anareo zay amin'ny tenim-pahamarinana. Misy lehilahy anankiray fofombadinao, izy naniraka anahy iteny an'izao teny amin'izao. Raha hitanareo re malalako dia lazao fa marary pia, tiako vonjeny izy, tiako ao an-tranony raiko izy, ary zany nandrany anahy ny havanana ho aminy. Be mpamarina mialahy amin'ny ratsy rehetra, miverena amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamasinana. Tianao Jesosy. Aza mitady zavatra hafa eto, fa rehefa feno zany ho hitanao miditra tsetra izy. Tena reko mihitsy hoe tsy tsapako hoe taizany nanasitranany ahy. Tsy haiko hoe maninona fa reto ny zavatra nandrasako dia tia ny zavatra nataony. Mihoatra lavitra noho izay neritreretiny saiko ny zavatra nanomanan'Andriamanitra. Tia loatra Andriamanitra. Ho hitanao amin'izay ilay vavolombelona be dehibe tonga dia hoe miala ry zay mbola tsisy hipetrahana. Nisy olona ny teny efa voaloko ny ray volana fandao hifindra ry. Aiza koa nisy an'izany. Dia mety ho gaga eny fa ahoana zany. Dia manontany tenitsika misy an'izao indray ny zavatra misy dia ry. Nareo ny teny amiko Andriamanitra zao be dehibe mihitsy ny zavatra nataony eo fiainanareo fa nareo malaina mijoro ety. Nefa ny zavatra tena tokony ho zarenareo ho voninahitra Andriamanitra na mifanasitrana mahagaga. Indrindra Jesosy ny teny ny olona afaka tamin'ny addiction, tamin'ny laretirety be dehibe mihitsy. Fa tsisy mamerina voninahitra ao amin'Andriamanitra. Ilay izy ny ilaina ny fijoro vavolombelona mba hampaherezana ny hafa. Amen. Matsangano entanan'izay voninahitra any me voninahitra an Jesosy manaraka. Tena mame voninahitra an Jesosy. Rehefa mijoro ety tsy manindraindra hoe rehefa niteny an'izao pasteur anao ohatran'izany dia zao fotsiny Jesosy nanafaka anao dia teneny fotsiny hoe zao ilay zavatra tsy teo aloha dia rina. Satria manjary lasa ibosesika ilahatra ho amiko daholo ny olona hoe tena any amin'ny pasteur zany ilay zavatra. Tsisy ninninona ty fa avery daholo izay nataony teo amin'ny fiainanao amin'ny antsipiriany hatramin'izay bitika sy kely indrindra ka hatramin'izay goavana indrindra ho azy ary izy rery mandrakizay. Amen. Tsangano eo amin'ny toerana misy aloha. Hallelujah. Tariu ao Jesus, iumbuna mindrai. Tariu ao fanai, tunizazindrai. Tariu ao fanai masino, uvaiau Kerina mitanjaka fa miry mifanana. Thank
Alléluia. Fotoan'izao ifoazatsika. Inona moa ny atao hoe mifo? Ny zavatra ny verinao fa mety ny ainanao hatramin'izay. Nefa torimaso-pahafatesana ny fiantsoan'i Jesosy an'ilay izy. Satria mbola teo amin'ny nofo ihany tsika. Fa tsy teo amin'ilay ara-panahy ny irian'Andriamanitra iainantsika. Ny tena fifoazana dia tsy atmosfera ilay izy. Miseho amin'ny tontolo ny fahatsapana hoe faly ianao. Hoe nanova fahatsapana ilay izy. Ohatra mahatsiaro hoe sambatsambatra sy maivamaivana tsy izany no atao hoe fifoazam-panahy. Ny tena fifoazana dia ilay feon'ny Kristy niantso anao androany. Niantso anao teo amin'ny fahafatesany fahotanao sy ny faharatsianao. Ho amin'ny fiainana taonanao tena hoe iaiky aotentika ny fibebahanao. Ary nanomboka hatreo anao dia nanapa-kevitra ny joro tsy handeha amin'izay zavatra mifanohitra amin'ny feon'ny Kristy. Za te hiteny aminao, mora ho an'ny maty ny mihaino ny feon'Andriamanitra, fa ny olona matsapa-tena fa velona ihany no afaka handahan'Andriamanitra tsafidy. Andriamanitra niantso an'i Lazarosy maty, nihaino azy Lazarosy dia mivoaka. Fa misy fotoantsika olombelona mihaino an'Andriamanitra fa mbola manatsafidy ny handala e fahamarinana tonga ao anatintsika ao. Androany mila mametraka ny Kristsika ho ivo ny fiainantsika. No fahafatsika misitraka fanovana izay tsy afaky nisy havita fa tsy Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'ny fampandrosoantsika antsafidy ny fanahany aneketsika ny hotarehany. Ny atao hoe famelomana anao mialo amin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainam-baovao dia ilay fananganan'i Jesosy ianao vokatry ny tenina katoavinao hoe mivoa tao. Mivoa ao anatin'ny fiainam-palitony io. Miala ao anatin'ny fiainana feno fahazaran'ny ratsy io. Manapa-hevitra mivoa tao amin'ny fiavonavonana. Mivoa aza mitoetra ao anaty fiainam-pahavetavetana. Miantso anao Kristy. Kristy ilay fiainam-baovao. Kristy ilay tianao sy mato anao. Tsy tonga nameloka anao fa tonga hanaitra anao. Maneno ny trompetra mpanairana anao hiverina amin'ny tena fiainana sy fiombonana aminy. Ry fiangonana, akaiky loatra ny fotoam-pahampakarana anao mihoatra noho ny fotoana vao ninonao sy nampitondran'ny apôstôly hanairana anao ny amin'izany. Ro famantarana hita maso manodidina antsika mitanga eto sy eroa dia ninin'Andriamanitra aseho fahatanterahany soratra masina ny amin'ny andro maraina no ela dia hariva araka ny teny Jesosy ho afoezina izy noho ny amin'ny olom-boafidy. Anisan'ny olom-boafidy miaritra ve ianao hanafoezana fotoana sa migalabona ao anaty ota dia milaza hoe ary tao tapitra sady izy zany. Tsy ny ho ela velona ny faniriana faratapony apetrak'Andriamanitra ho am-pon'ny mpino, fa ny ho velona mandrakizay miaraka amin'i Jesosy aoriany fampakarana. Izany ny tena fiainana ny kristianina. Ho koa etaetanao ao anatin'ny fonao ny aina fifoazam-panahy marina. Fifoazam-panahy tsy miankina amin'ny isan'ny olona miaino anao, fa ny olona niova fo ny aino an'Andriamanitra, tapa-kevitra miala amin'ny faharatsiny fa naraka ny Kristy. Ao anatin'ity fandraisany ity dia manasa anao Jesosy, manasa anao izy hatsiaro, fa le malala anao tsy tonga hanilika anao, tsy tonga haneso anao, tsy tonga handatsa anao, fa tonga hampatsiaro anao izy ny alehibe ny fitiavany. Teteny aminao izy hoe zanako, tsaroa fa fitiavana mandrakizay nitiavako anao, izany nampaharetako ny famindraboko anao. Nisy fotoana ianao
na ianao aza rikoriko amin'ny tenanao fa za te hiteny aminao tsy tonga hanameloka anao fa tonga hanangana anao. Raha manaiky ianao hanome lamosina ny fahazaran-dratsinao sy ny fahotanao fa hitodika anatrika amin'ny toe-ponao io tsy maninona izay fahadisoana vitanao fa tsy ny hotanao ny tiako hita fa ianao miverina amiko. Androany amin'ity marain'ity ataovy reny Jesosy sitany eo anatin'ny fonao mangetaheta azy. Mpahafantarao an'Andriamanitra hoe tsy ny ankonanao, tsy ny ray aman-dreninao, tsy ny fanananao, tsy zavatra misy eo amin'ny fiainanao ny efaranao fa Kristy izay miantso anao miteny aminao hoe tiako hitoetra miaraka amiko any amin'izay mandrak'izay isiako ianao. Ary ny etaetako anao dia mijoroanao amin'ny sitrapoko mandra-piaviko. Hitahiry anao ny fanahiko, anangana anao ny fanahiko ny tompo ary tsisy arombaka anao amin'ny tanako mandrak'izay. No tsika mahaly an'i Jesosy hoe tehirizo a Jesosy, tehirizo anakaiky anao, tehirizo ahity anao, tehirizo mba ho iray aminao. Raiso ny fanoloran-tenako anao mandrak'izay. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny mofo dia hozy izy hoe ty ny tenako izay vakina ho anareo, so natao ho fahatsiarovana. Amen. Misaotra Jesosy. Rehefa vaky ny tenanao tamin'ny kapohana, voalohany vidin'ny fanasitranana, sitrana am-panaza, sitrana ny ainay, sitrana ny tenanay, ary inoko fa zava-misy zao amin'izao fotoana itenenako izao zany fahamarinana zany. Araka ny tenin'ny soratra masina hoe dia kapoka taminy no asitranana anareo. Noho izany rehefa vakina ny mofo dia endriky ny nofo vaky tamin'ny kapohana zany. Amalo amin'ny fanasitranana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay. Tahaka izany koa ny kapoaka. Rehefa latsaka ny raha Jesosy dia tanteraka amin'ny fanekena vaovao. Dia hozy Jesosy teo amin'ny kapoaka, tia ny rako izay nalatsako anareo, ho famelana ny fahotanareo. Ka no vinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy nareo mandra-piaviny misaora azy. Misaotra Jesosy monira, misaotra Jesosy voady, misaotra Jesosy voavozia, aviana faz e não fez, não faz. Estou vendo futsal que é manturo. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy monira, misaotra Jesosy voady, misaotra Jesosy voavozia, aviana faz e não fez, não vazava. Alléluia. Mahazo toerana vetivety ary saotra ny tompontsika ny amin'ny teny azazatra vary sosotsony fa zay ny vetikaniny efa nomena vetikaniny tsika dia raha mbola mihinana vary soso indray dia
aona izy izy le nijorovavolobelona teo tena hafa mihitsy rehefa miaina n'izay sakafo tena mety aminao ianao a misaotra ny tompontsika ny amin'ny naneken'ny mpanompo ny tondra ny teny tahaka izao ny fandaminana indray a eto anivo ny asa fanompoana rehefa tahaka izao moa tsika dia manao fampiarana foana rehefa misy teny voaray rehefa voarayntsika zao hoe iray amin'ny Kristy tsika dia tsika ihany koa tokony hanana firaisana kasitrahan'Andriamanitra dia ao anatin'izany indrindra no misy hetsika zay miseho ho tanterahana zao rahariva zao misy any New Cold zay mpanompon'Andriamanitra eto amintsika no mitarika azy misy fotoana amin'ny efatra eny amin'ny zaridaina eny Mahamasina eny dia miara-mirona eny indray tsika miara-mankalaza ny tompo rahariva misy ihany koa ny Global Day of Prayer iarahana amin'ireo kristianina rehetrarehetra mino fa kristianina ianao tonga eto ary raha ohatra mbola tsy kristianina ianao dia rehefa avy eo anao manatona pasteur dia manolo tena ho an'i Jesosy fa mino fa kristianina daholo tsika dia miombona iray tsika araka ny Jauna 17:21 iray tsika ao amin'ny tompo iray tsika tsirairay avy dia amin'ny heriny indray zay 13 juin sabotsy rehefa vita amin'ny fotoana eto dia miara-mirona eny Akatso tsika dia miaraka mamonjy eny indray tsika dia miara manao rotobe zay tsy afaka mandeha tongotra afaka mandeha fiara fa ao aoriana zay afaka mandeha bisikileta dia mandeha bisikileta zay tianao andehanana fa miara miaingainy tsika dia maneo amin'izao tontolo izao fa Jesosy Kristy mpanjaka amen ndao tsika tehaka mafy an'ny tompo ao anatin'izay fotoana antsika moa rahariva sy ny rapitso araka ny mahazatra misy ny vondrombavaka samihafa miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny asa fanompoana misy ny Dresel zao eny Fort du Chêne Shalom eny Tanimena misy ny Grampy eny Andoranofotsy eny Mbomanga kely misy ny eny Andoranofotsy misy maro manatona ireo mpanompon'Andriamanitra dia antanio aizany misy ianao roviana ny fotoana misy ny rapitso maraina dia misy ny rapitso hariva dia anjaranao mandamina zay programa akoatran'izay misy ny sekoly isa maraina eny amin'ny supérieur Analakely latsinainy talata larobia manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora sasany eo zany le dingana ijerevan'ny tompo antsika hoe mbola ao amin'le dingan'ny Jesosy Kristy mpamonjy ilainy zay fa misy koa ny hoe Jesosy Kristy tompo dia ao anatin'izay no mahatonga antsika mianatra isanandro fa raha tsy mianatra zao tsika tsy fantatritsika zany fa ny tsika dia hoe Jesosy fotsiny ndao hiaraka any fa nefa mila fantatra ao ny fahamarinana dia zay ny ilaina an'le fianarana sady tsy mbola nisy tonga teny amin'ny sekoly ka nangatahana hoe aloavy ny écolage fa tena maimaimpona ny azarona andraisanao an'izany teny zany latsinainy manokana sekoly mpamana olana talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly tokantrano sy fanambiana toetra araroty reny fotoany reny afantaranao ny marina nandray tsika tavela ao anatin'ny fanandevozana zay tsy tsapantsika akory le izy fa rehefa voarayntsika ny marina dia hitantsika ny marina mino fa tain'Andriamanitra tsika tsirairay avy androany azao avy ny eo akaikinao hoe manomboka izao tsika hoe dia tahaka ny enoka hoe manomboka izao hoe aza manoka tsony alleloia sao dia lozanao manoka fotsiny tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy nefa ny iza ny enoka eto dia manangatana nefa anao manoka tahin' Jesosy tsika andao tsika hitsangana voninahitry ny tompo aza dino misy ny FM 80 10.8 inona zay radio zay inona SVKL radio ay manana radio tsika misy any Tsirony Mandity misy Antananarivo misy any Mahajanga any Antsirabe dia misy koa ny HVKL events ny amin'ny zay manao ny miditra any amin'ny tambajotra tserasera hitantsika mivantany eny foana ny fotoana rehetrarehetra ndao tsika nindra ny tanantsika ty anoloana ary dia hisaotra ny tompontsika raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay makasitraka izay Andriamanitra satria ny zavatra rehetra dia ampelantananao arak'ile hira nirainay teo aloha teo Andriamanitra dia tena kininay aminao tanteraka ny fiainanay sy izay rehetra mikasika anay tsisy ninona hainay atao Andriamanitra raha tsy ianao ary ninona mety manjo ninona mety ho sarotra tokoa ianao mijoro Andriamanitra tsy miova foana misaotra tompony amin'ny fahafahanay manatanteraka
an'izao fanatitra zao ndray tena faly zay miaraka aminao Andriamanitra zay ihany ny azonay ambara satria mety ny fiainanay miaraka aminao dia tsaroviny tsiraray zay afaka nanotanteraka an'izany tsarovy zay mety tsy afaka nanotanteraka koa satria fantatrao ny ao am-pony fa ianao no tadiaviny eto dia misaotra ray makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andaontsika tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy vetivety fotsiny fanamafisana kely momba ny amin'ny diabean'i Kristy miezaka zany tsika tsy hoe raha possible afaka mahazo toerana vetivety mba manao akanjo fotsy misy t-shirt ihany iraisana 2 alina ariary ny vidiny dia 2 arivo sy 2 alina ho an'ny olona ohatrohatranay ny tompoko dia fa miezaka zany tsika raha ohatra hoe commande an'ilay t-shirt tsika satria misy t-shirt iraisana dia afaka manantona pasteur diary dia raha ohatra hoe tsy afaka mahavidy an'ilay t-shirt dia tena hoe mba akanjo fotsy no iraisantsika tsiraray avy satria tena hoe mitovy daholo zany tsika tsiraray avy amin'ny fotoana io Jesosy rery ny avela iseho sy isandratra dia na anatin'ny akanjo ary mba hoe tompo izy anatin'ny akanjo fa tsy hoe za zao foana za zao mety tsy mahazo manao sorta amin'io dia tsy manao sorta amen. Zay ny fanamafisana kely fotsiny dia le izy ara eo amin'ny 3 kilometatra eo ny alaviran'ny lalana dia raha ohatra ianao vitako zany dia tonga dia miainga avany akatso ianao raha ohatra hoe ianao za mba aty amin'ny atsasatsasa-dalana eo misy point zany aty tsy adana eo akaiky ny Soprite eo misy point eo Ambojatovo fa entanina aloha tonga ny akatso daholo fa tena hoe zay tsy afaka dia tsy maninona fa iny Ambojatovo ianao mijabo train parvis dia mifarany lalana dia eny amin'ny parvis eny Analakely zay no fanampy mpanazavana kely momba ny diabe dia misy saina kely koa sy ny karazany mba tena hoe akofakofaka ohatr'izao rehefa eny an-dalana arivo ariary ny vidin'izay dia iny moa efa eny toerana no mivarotra dia afaka eny ianao no mividy anazy mirava vety zany tsika amin'ny herin'ny androany dia miazakazaka tsika makeny akatso mamory tsika mandrosi pasteur. Alleluia. Daontsika hitsangany sotran'Andriamanitra. Aloha tena hoe mba hotrontsika daholo reo fotoana rehetrarehetra reo amen. Indrindra amin'ilay hoe diabe koa tena tsara hoe mba iny zany fitsoana vavolombelona irahana ampiray tam-po amin'ny Kristy sy ny fiangonana rehetra ataovy azy antoka hoe miray saina sy miray fo amin'ny rehetratsika ho an'i Jesosy Kristy tompo. Tsika andao roy tentanina mafy an'ny tompo e. Alleluia. Dao tsika hideran'Andriamanitra ary. Dao tsika hideran'Andriamanitra. Leo anjoda miakatra kely dia hira anankiroa ny fiderana ataontsika. Ny mangataka rano amin'ny Jesosy tsika mifanamasina dia izay vonona ny mandeha. Alleluia. Dia le misy an'le hira anankiray misy le anankiray le misy hira fiderana anankiray zay le fiderana inona moa le anankiray le ohatra misy hira bobo anankiray fiderana zay tsy aleto iny aloha atao dia le anankiroa zay telo zany no ataontsika dia metraka tsodrahantsika amen. Tsara Jesosy e. Amen. Daontsika hitehaka mafy an'i Jesosy. Alleluia. Tsika tsy hiala amin'i Jesosy hatramin'ny farany. Amen. Tsy ao anatin'ny dictionnaire antsika izany miverin-dalana izany. Amen. Aperahantsika mitehaka.
jesosy magnetahita mangataka rano aminao maniry mafia mifoky rehetra mangataka rano aminao aiza tenao ndraino angataka amiko e omeko fa tsy ampindramiko e za jesosy magnetahita mangataka rano aminao maniry mafia mifoky rehetra mangataka rano aminao aiza tenao ndraino angataka amiko e omeko fa tsy ampindramiko e Matsaka aminao fanay, ianao fanomezan'ray aminao mitoka. Matsaka aminao fanay, tsy hitahita mandraka izay Jesosy miantoka. Voninahitra, voninahitra, ho an'Andriamanitra irery any an-tany Anedamitra, voninahitra, voninahitra, ho an'Andriamanitra irery ety an-tany ataovam-boly an-tananay. Jesosy magnetahita mangataka rano aminao amin'ny fanahiny fahamarinana noderako ianao ho fahafaham-po amin'ny falindray ny fon'Andriamanitra ray. Za Jesosy magnetahita mangataka rano aminao amin'ny fanahiny fahamarinana noderako ianao ho fahafaham-po amin'ny falindray ny fon'Andriamanitra ray. Matsaka aminao fanay, ianao fanomezany ray aminao mitoka. Matsaka aminao fanay, tsy anketaheta mandraka izay Jesosy miantoka. Voninahitra, voninahitra, ho an'Andriamanitra irery any an-tany Anedamitra, voninahitra, voninahitra anao irery ho an'Andriamanitra irery ety an-tany asorakoraka mafy. Demais
resana ihany aloha Jesosy famonjena tsy mandeha ho azy safidy afanomena ho avy izy akany anazy fotoana miazy efa atry ny ela be zay nateraky indray ihany no mandeha miandry ny famindrapo kely sisa itsena azy ny aminy raha olanitry isika miandry ny famindrapo zay de lany very ambopo utavele ti antany tsisy ankiviliveletra na misotro na mami tsisy anapa-kevitra mitoeranao omaniko mity ahandehanao na tsy apainao hoe tsy misy fa efa amaritso misy mamaty aminao fa raha laseo ny olo eo no ray sinanao napitsoniny zaine izy mani lalana makany aminy raine drasa fidy ty antany tsy nizanizakory de tafidytrany raha lasa zao alaivy sarane zane raha tsy lasy aminao marariraranyane ma tsisy aneny na terijereo fa tsara ny miaraka zareo Sika miandry famindrapo zay de lany eo be ambopo ukavele ty antany tsisy ankivilivily na misotro na mami tsisy anapa-kevitra mitoeranao omaniky mity raha andehanao na tsy anao hoe tsy misy napandeha fa efa amarinso misy mamaty anao fara laseo ny olo eo no ray sinanao napitsoniny efa ketsisa de lasao afatafady lazalazao bibebake zay te ande fahonanao Tamasara muse, ora muse, putza fidya na we, tu putza fidya na we, manapaka bandidya na we, manapaka bandidya na we, chisaki vili vili, tuna mamili chisaki, na misutru na mamili, zebuna mande. Masara muse, oh naura muse, stella sisawe, stella sisawe, amarinso nafaka nawe, amarinso vofata nawe, tisyanki vili vili na misutru, tisyanki vili vili na misutru na mamili, safuna mande. Away. Oh, Luzabe zany loza tsy roa matany indrindra raha hoe maneno trompetra dia hoe lasa dolo ny rehetra fianao rery
tsy hitranga zany a na hoe misy olona tena nentinao mambavaka fa tsy niova mihitsy na mety hoe tena sanatria eno mihitsy niainao an'le teny fa tsy nanaingy tsy nisy resy fandraisan-dahatra niova mihitsy zany ny tena mafy indrindra ohatra ny fahafatesana ihany na mbola matanjaka ny olona tsy misaina n'izany ohatrany hoe mandrakizay zany ny fiainana ao anaty tanjaka dia zany mahatonga ny olona manararoatra miaina ao anatin'ny faharatsiana raha mbola omeny tompo tanjaka izy androany ety anaitra anao rehefa miala amin'ity toeran'ity dia mandana mody miaraka amin'i Jesosy dia atovy azo antoka hoe ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra no ny fisinao dia considéreo izy meo ny toerana misy azy izy dia azo manao an'le hoe efa vita ny acte fa verina fa vao andeha dia mieraha aloha sy tiatanana mafy an'Andriamanitra alleluia satria tadio fa fitaka ny atsara-tare sy ny atsarambika ny atanorana zay zao ny eritreritra hoe bandy bogo tsy hotola mihitsy fa androany manaiky hoe ohatra ny ova ihany le selahy zany dia ohatra ko fiovam-po ao anaty fitombona misy fahanterana ara-panahy amen nareo hoe tsy mieritreritra hoe indraindray misy olona tanora kely fa antom-panahy fa misy olona be taona be fa tanora fanahy dia ndikan'izay ny fahamatorana tsy taona no mitondra azy fa mifanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia rehefa feno ny fanahy masina ianao dia matotra eo mason'Andriamanitra ianao zay mandana amin'izao herina izao fa ny tompo ombanao aza mieritreritra ny horaraka zany fa ny tompo hanohana anao tsisy fiadiana voaforona melezana anao ka ho ambininy zany tsofina rano ianao ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao ihany koa raiso ny fahasoavan'Andriamanitra anomenao hery anomenao tanjaka anomenao fahasalamana hatrany mandehana fa ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainanao dia ody lalana alalanao fa miaraka aminao Andriamanitra dia anomezanao voninahitra azy io aza-kivona ketraka izany fa zay miaraka aminao dia mahery lavitra noho izay zavatra rehetra atrehanao ary izy milaza fa fiadiana rehetra izay voaforona melezana anao dia tsisy ho ambininy zany tsofoko rano ambany tana maherin'Andriamanitra ianao tsy horaraka zany ary tsy andre vaovao ratsy mombanao zany amin'ity herinandro ity mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa hitanao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nomenao fiadanana dia ireo ny masony akaikinao dia teneny hoe zao tadidio hoe ny fisiny Jesosy eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho ny fisinao dia tadidio hoe fa ianao ny toy izao io dia noho ny fahasoavany hoe raiso izy ho mpamonjonao hoe fa tovy mihoatra ny mahatomponao azy dia jereo masony ho avy Jesosy hoe tsy maintsy ho avy izy fa miambena tsara ianao izy aloha ndresy lahatra amin'izany te hafa mafy ho anazy ary alleluia zarao amin'ny olona roa sy telo manodidina anao ny fahasoavan'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen veloma tompoko